Ny fizarana fahadimy-ambin'ny sady farany amin'ilay tantara mitondra lohateny hoe Ranomasom Birijiny nosoroatany Simon Nomenjanahary, teo amin'ny lafin'ny teknika Fister Andriamiatsa, mpandrindra sy nanatotosa Simon Nomenjanahary. Malaky ry zalahy avy dia hodidiny ny trano a. Roberto sao dia mba fandrebirebenao anay fotsiny ary nitondranao anay aty. Fa inona koa ary ny dikan'izany teninyrina zany? Ka aiza ary izay olona eo e, vavahady midy io, ny varavarana rehetra mikatona avokoa. Na za koa ary mba gaga. Aza be resaka fa tonga dia popoy aloha ny vavahady e. Sady misy sonerity, tena mangina be zany tanàna zany a. Fa iza foana zany manome vaovao diso anao zany. Impiry zay ianao milaza fa harika reine, nefa zao jereo. Aza be tatasika moa anao fa mandriraka e. Ka aiza izay karenina lazainao eo? Fa iza koa ary reto olona mitady reto, nefa ny vavahady sy ny trano mihety aby. Andraso kely aloha taksi fa aza mbola mandeha ianao a. Misy zavatra tsy mazava mihitsy eto izany. Fa tsy ilay kalakely vadiny dokotera fely ve io mihodikotina mampiasa tanana io? Tena izy io. Dia ilay hoe Roberto io miresaka amin'io. Fa inona re ny anton'izao e? Clara koa moa tsy mba miantso mihitsy hahafantarana ny zava-misy aty. Aleo antsoina mihitsy aloha dia ho hita eo izay dikan'izao. Ahoana ry Antoine? Fa aiza ianareo? Lasa ty amin'ny fonja ty izay fa haka ny fely. Fa ahoana? Ka tonga aty an-trano dia olo-kafa ny tazako eto. Olo-kafa iza? Raha ny fahitako azy eto dia le madame Rina iny sy le hoe Roberto miaraka amina polisy a. Ahoana tsara hoe ry Antoine? Zany ny tazako eto e. Fa hanao inona eo anga reo olona reo? Zahay vao mazava amiko. Inona ny mazava aminao fa tsy azoko e? Asa mijanona eo aloha ianao fa mandehana toeran-kafa dia rehefa avy eo mifampiantsika e. Eny ary. Ndao taksi aleto aloha. Ary izy ny olona nijanona tamin'ny fiara teo iny? Tena nahita n'iny koa madama. Fa avy nijery antsika ane izy teo dia iny lasiny e. Mety ry zareo zay fa zao dia velomin'ny fiara dia andeha antsika any iny. Aleo misy sika avy dia mandeha fa misy vaovao hafahafa hono any an-trano any a. Vaovao hafahafa hoana ary mama? Ny antso teo tontonao fa hoe tazany teo vela vavahady teo ny Roberto sy Rina. Iza hoe mami? Tonga nitady antsika tany an-trano hono ny reninao. Zaho tsy miverina any amin'ny enitsony papa. Tsy miverina any ianao fa mipetraka aty amin'ny papa. Dia ahoana izany? Inona nefa natahorantsika amin'izany? Samy zao veranga dia fampatahotra. Na izany kosa aza aleo mitandrina ihany sika mba tsy hisian'ny fifandonana ary tianao a. Karenina ane izao no mety hiteraka olana eo amintsika e. Fa ankoatr'izay inona moa no atahorantsika eo aminy? Andeha tsika hamonjy fidiana dia ho hita eo ihany izay atao. Akoho momba n'izany eritreritra izany dokotera. Aleo fampitana ety raha ady ny tadiavina. Sady tsy hoe mbola manana sazy miantona ve izy? Bon, zao no izy e. Aleo aloha sika andeha hody a. Dia any hita izay ataondry zareo. Dia ahoana izany Karen? Zanaka ao ane ity dokotera e. Inona moa no heloko amin'ny fitazonako azy? Eno a papa, sady zalo tsy hiverina antsonka. Andao ary tsika andeha fa lasa misalasala be ne izany. Antsoy tonton mama dia any an-trano tsika mihaona. Eny ary anaka. Fa aiza daholo ny olona tato an-tanàna no mito izao.
tena tsy fanaony zareo misy kosa zao a. Aleo aloha atsotoka. Manahoana ianao? Aizy daholo nareo e, hatramin'ny mpiambina dia tsy eto an-tanàna mihitsy a. Nisy dina lena ivetivety ka mila anareo miverina zao dia zao a, naiza misy anareo e. fa efa tonga nga ianao? Ka raha sy tonga ve ahita hoe tsy misy olona ny tanàny. Izaho a mitonatoana fotsiny ohatra ny olona dala eto ambavahady eto fotsiny. Eny ary fa iverina izay izao. Angakangany e. Mila fanazavana amin'ity zavatra ataonareo ty aho a. Sao dia iverinareo fa olona tsisy valera ary ka asianareo mitonatoana fotsiny teo ambavahady teo. Aza dia masika moa anao fa ho azafainay ny antony e. Mino aho fa resaka Roberto sy Julia ndray zao a. Tonga soa aloha ianao ry papa. Tsy mila resaka be aho fa mila fanazavana. Inona ny dikan'ity ataonareo etra miala ny tanàna ity? Ary aiza koa ka reniny? Naonona no tsisy miteny nareo e? Fa alozanareo mianana fotsiny. Rina? Eny tompoko. Aizy ka reniny? Ao fa azafainay ary e. Izany no vokany rehefa samy tsy misaina amin'izay zavatra ataonareo e. Tena ifonana rery papa. Roberto a, mandra-pahoviany se no ifona amiko. Efa mba niteny tamin'se ihany amin'izay tokony ho fahaizan'se mitondra tena, nefa tsisy no enon'se zany. Zao no vokany. Aza mba ny zanako ny tabatabainy eto a. Tadidio fa ny vitsy mikitra ny rery zany. Toy izany koa ianao Rina. Izao no vokany rehefa ty tena loatra. Tsy mba mitsiny izay hafarana fa entampitiavana tsy ampiheverana fotsiny. Dia nafoinao noho io Roberto io ny zanakao. Mifona re tompoko. Satria ve efa nataonareo tenerana ity fifonana amiko ity. Izao no izy. Tsy maintsy hitanareo izay zazy zay. Tsy misy mahazo miverina ato amin'ity trano ity nareo telo menaka raha tsy miaraka aminareo mijatroka renina. Mazava zay. Fa lerangaty ve fa lasa dala no miteniteny fahatany toy izany. Ianao misy ny foto zao rehetra zao e. Any am-panjanana any amlamina. Vao miditsato dia problème no vatanina ato. Ka no tsy nijanona tany fa mbola noditra aty aminay ihany. Tsy misangy aminao a. Zao dia lasa mivoaka daholo. Anisan'izany koa sery Larisa. Tsy misy mahazo miverina eto raha tsy miaraka aminareo avy any iny zazy iny. Fa inona daholo ny dikan'izao tidijadon'izao ry papa? Mba azonao azavaina ve? Efa mitady olana se dia omeko olana. Izao dia lasa e. Andao rakizy a. Fandrebirebena fotsiny ty. Dia tena mifoky tsy misy fiasaram-bilatsy re tompoko no isaorako anao rehetra amin'izao fahafahako izao. Raha tsy teo ianareo a, asa angamba izay nahazo aho. Marina izany tenin'ny fely izany. Ary izany indrindra no iarahantsika miara-paly eto androany. Saingy ny mampalahelo eto androany dia tsy mba afaka niaraka amintsika i mademoiselle Pisolo Vava. Izay tena miasa mafy anao tokoa anaka. Fa anakaiza tokoa izy? Nisy formation nataonao ny any Mahajangany dia tsy tonga izy. Na zany aza ny teny ihany izy fa miara-paly amintsika hono izy amin'izao fahafahanao izao. Na dia tsy niaraka taminareo matetika aza araka izy hatramin'izay noho ny adidy maro any an-tanàna dia mahatsapa ny firaisan-keninareo tokoa. Araka iny voalazan-dranabaviko teo e. Raha tsy izany tsy tonga amin'izao fahafahany felo izao. Koa amin'ny mahasolo tena ny fianakaviana no hitondrako fisaorana feno anareo. Inona moa tompoko ny tokony isaoranao fa izany natao hoe mpinamana? Ho manokana moa mety ho gaga tokoa nareo hoe nahoana no tafiditra amin'ity raharaha ity. Ny antony dia tsotra satria efa samy napetraka Andriamanitra hanana izay ho anjarany eo amin'ny lafiny fanambadiana ny olona rehetra ary tsy mety ny misavika sy maka ny anjarany hafa. Noho izany dia izay natambatr'Andriamanitra hono no tsy tokony ho sarahan'olombelona. Dadany indray izany a. Ka marina kosa lety izany ry tenao a. Fa na izany aza tsy tokony ho variany loatra sika amin'ireny olona ireny a. Satria tsy mbola fantatra mazava izay kasain'izy ireny atao. Ny akany karena anie ny tadiavandry zareo taontan e. Dia ahoana izany raha tonga eo ry zareo? Tsy hoany aza mamia. Andrasantsika izy raha ho tonga eo dia azavana amin'ny zavatra rehetra.
Sady karaina nefa manana izay ho safidiny na hipetraka any amin'ny papa sy mami na any amin'ny neny. Zaho atsy hipetraka any. Tena misy fiara-mijanona izany a. Tena le fiara-mijanona teo am-bavahady io mijanona eo io a. Dia ahoana? Aleo rangaha ampandrosoko azy ihany a. Aleo miaraka ansika se. Na izany aza ho mba mitandrema ihany fa somary mahery fietsika ihany ne iny Roberto iny e. Efatra amin'ny elany nahafantarantsika an'izany Roberto izany madama. Mandehana ary? Za andeha hiafina mamia. Tsy maninona izany io fa aza mandeha miafina izany Ndry. Ka tazomy ary zava sao dia sitominy taty a. Eto amin'ny papa mipetraka dia tsy sahy misintona anao izany izy. Andao sika mianaka ho atsy an'efitrato raha matahotra ary karaininy. Mandehana tokoa ary dia rehefa milamina ny resaka vao miala taonareo. Dia tsy malahelo ve papa? Mandehana fa tsy malahelo papa. Ndao ary taty a. Nefa sao dia vonoina izany olo izany papa. Andao fa tsy afaka mamono azy izany ry zareo. Ary aleo antsoina ihany dada fa sao dia izy zavatra tsy manjary ho ataon'ity Roberto ty aty. Ahoana Julia? Aizy dada amin'izao fotoana izao? Ato trano ihany fa ho aizy efa misy inona? Mba mandehana moa dada ty amin'ny tranon'le mamany dokotera Feliny fa misy zavatra maika be ilana ihany dada ty. Fa misy inona nefa any? Zahay aloha fa maika be azo miantso any dada izao fa sao dia izao dada dia mba mandehana ty. Eny ary. Ahoana izay? Ha, ary toela? Ha, ary toela koa? Tsy mila miresaka betsaka amin'ny lary tianao, tsotra ny dianay aty, mitady any karainina zahay. Nahoana no aty an-tany velona no mitady an'izany nareo? Fa izy izany karainina izany? Aza be resaka safary eo ianao ry tianao a. Ny zanako ny tadiavinay dia ampy izay. Madame Rina, fa nahoana ty no mitady azy nareo nefa tany aminareo izy no mipetraka? Nalainareo ankeriny ny zanako e. Mitandrema ihany amin'ity vava madama. Nisy an'izany ka nahoana ny tsonotolony izahay? Tonga dia asavy miditra avy hatrany izy roa la polisy fa tena taraiky rakizy a. Aseho iazy ny taratasinareo lahafahana misavany tranony dia ndaontsika hiditra fa taraiky. Zahay anie tsy milaza fa tsy hamelanareo hiditry. Fa mba mahakaka anay fotsiny tianareo hoe aty no hitady azy. Fa iza no mitady eo rakizy a? Ay moa nareo. Ie, zay mihitsiny. Ampandroso zay fa tena iresaka sika. Eny tompoko, ampandroso nareo tokoa. Nefa tady io fa tsy anatranonareo sika no miresaka fa aty amiko. Ka aoka mba hisy fifanajana ihany. Tsy misy miraharahana eo madama. Zay tsy resaka mipangalajazy izany mihitsiny. Ny anafahanareo ny dianay aty raha tratranay ao karainina. Mitratrevatreva loatra ne ianao izany ry tovolahy e. Tena marina ny teny mamiklara teo Roberto. Tsy hoe mitondra an'ireo polisy ireo se dia anarareo mpahefana mahazanaka governorany se. Tany misy lalàna koa eto fa tsy izay tianao atao no ataonao eto. Ampandrosoy fotsiny izay rangaha fa hely izany a. Afaka mandroso nareo. Ary to Fa inona ny mahagaga anao monsieur Roberto a? Felifelinina ry Rina. Karenina ny tadiavintsika ty fa tsy ho bandy-gadralava io. Fa ahoana ny mahaty anao? Zany mihitsy ny mahagaga eto e. Fa iza ny namoaka lalà tany am-ponja? Aoka mba hifanaja kely monsieur Roberto fa tsy mbola nanao elahanareo izy a. Aza miditra amin'ny kilaoty tsy atonina letsy ry bandy a. Olona migadrioko nahoana no aty an-tranony aty no mitonantonana. Eno anaka, tena manao kolokolo reto. Izay filazanareo azy tsy maninona. Fa rehefa tsy mahafaly ny se a, mandehana amin'ny tenany amin'ny rainse dia lazao fa tafavoaka ny fonja hono dokotera Fely. Izany ny marina e. Matoa izy afaka madiodio dia tsy diso. Hadalanao no nitory azy madame Rina. Tena tsy nampoiziko. Ka inona hono no tsy nampoizin'ny madame Rina? Ha, ay ianao koa aty? Eny tompoko, tena aty a ary mipetraka aty koa aza. Sa ahoana ke karainina kely? Karainina? Ny zanako? Io zanako Roberto a. Tena nangalariny reto ny zanako. Io zalahy. Avy dia sambory fa tena mpahangalajazy reto. Tsy tompoko, tsy nangalatra izany zareo. Fa taty Julia aza no nahita teny an-tsena dia nitondra no taty. Tsy misy an'izany letsy fa avy dia sambory reo a. Aoka mba hifanaja fa tsy misy io sambosamborina reo fahatany izany eto a.
Inona no ilazanareo fa mpangalajaly zay? Mialanao ry tianoa, tsisy hidiranao koa zao. Fa nahoana ny tsisy hidirako ry madame Rina? Aleo dia tsoroko aminareo fa na dia isy basy hipoka azy eto, tsisy hosamborinareo zany e. Julia, eny tompoko, ay dia fitandrinina ny tanga tamiko. Izay filazanao azy madama tsy maninona, tsy nangalatra ny karaina fa ny fala elovako an'io zazy io no nitondrako azy nody. Ka nahoana nefa ny tsy niantso Andry, nefa dia efa mba nifampiresaka ihany sika. Fa tiandry ola zaiko eto anatrehany Roberto zany ny fifampiresahana ny telefônina nataontsika sindry foana. Tsy misy dikany amiko zany, sady fantatro ne zany e, fa zany no tsy tehiteny anareo. Tena mpamadika Ndry. Zao no izy madame Rina, olona manana ny valeur koa, tsy te hivazavaza amindry eto fa izay filazandry azy tsy olana. Vehivavy tsy manjary raha ianao ry Julia. Ary io vehivavy miaraka aminao io manjary, ianao manao bloklahy ho mantsevy io koa mba manjary. Tianao andramana daholo zao karazam-behivavy rehetra zao. Ela be zany, izay atao fa taraiky be mihitsiny. Karen, zao dia miaraka aminay mandeha mody ianao. Non, tsy andeha ho an'izany a. Zao dia andao miaraka aminay mody. Aza terena toy izany izy Rina. Tsy misy hidiranao zany le gadra lava ty a. Tsy maninona na gadra lava aza, zanako ity ary aty izy no mipetraka. Lasa nareo miverinano, aleo hipetraka amin'ny gadra lava. Sady za tsy hiverinano izany papa. Tena zaza maditra ianao Karen. Mahazo felaka amiko ianao Rina. Ela koa nandeferako taminao fa raha ity zanako ity kosa no alainao atery ohatr' zao dia tsy hisy anaka an'izany eo. Aleo aloha hiditra tsy anaty fiara dia hiantso ranforo any amin'ny papa. Oui, mihaino an'izay Efa hitanay karaina papa, fa sarotra be ny azahoana azy. fa inona nefa no anton'izany? Aty an-tranon'olona aty izy, nefa misy miambina ny tanàna dia tsy afaka miditra zahay. Dia inona no tian'izay atao? Andefaso mpitandro ny filaminana ty anampianay e. Tena mitady amalitra zareo ato Fa iza no mitazona azy eo? Tena misy zavatra tsy mazava ty papa. Tadiavindry zareo atao takalinaina izy aty amin'ny tranon'ny mamany dokotera Fely. Fa tsy bebe ny ve zany Roberto Karen aza mitomany be fa tsy avelan'ny zareo anaraka anay. Eny ary fa izao dia aneraka ny zareo e. Fa asuran'izany kosa se Alefaso malaky mory zareo ry papa. Sao entiny zareo mandositra eo izy. Aza miady aminy eo na dokotera. Andao hiditra any an-tranontsika dia avelao ry zareo eo. Fa hoaizy Roberto aza mandrera tena toy io ianao, mandehana miala eto fa rainy niteraka azy ane io e. Tena gaganao mihitsy ny ary Julia Za aza ny tokony tena ho gaga fa tsy anao. Rina, mandehana kimody fa aza manala baraka teny eo nareo Sanatria izay hiala eto raha tsy miaraka mody amiko ny zanako. Ka efa io hitandry io izy fa tsy mety hiaraka aminareo dia ho terena ary ve izy e? Zany reniny fa tsy anao. Andao sika telo mianaka hiditra fa tsy hifanadala amin'ny olona tsy salama saina eto. Andao Karen. Ndao a. Fa inona no eto e? Io ry dada, mitady ampiasa hery famiretana fotsiny ry zareo. Roberto fa inona ty ataonao ty? Mangalajaza ny zanakao. Dia iza le zazanangalariny zanako? Ka io zanako io fa ho izy indray e. Mba fantatra moa madame Rina fa raha tsy ny zanako no nahitan'io zanakao io dia asa izay nanjo azy tany an-tsena tany. Tsy fantatro zany. Izay fomba nahitany na tsy nahatany azy tsy fantatro fa ny ilaiko izao dia ny zanako. Ary atao inona reto mpitandro filaminana roa latoketo reto? Nety Monsieur Roberto sambotra anay io tompoko. Monsieur Roberto zany ve ny fomba hitondranseh ny fahefandrainseh Tsy raha rako zany e. Ny fantatro dia nalainy zareo akery ny zanakay. Hay moa zanakareo indray rehefa androany. Ohatra ny tsy hitako ery io zazy io hidina ao anaty garazy, matory miaraka amin'ny alika mpiambina tanàna rehefa tsy misy olona ao an-tanàna, amin'ny firariva vao asaina miditry ny trano. Aza miteniteny foana rehefa tsy mahafantatra fa mandreraka ry Julia. Za ve no lazainao fa tsy mahafantatra sa nareo no miny tsy mahita? Impirimpiry ho zazy io no hidinareo taty an-tokotany tsy omena sakafo akory. Fa inona moa no afahanao miteny an'izany ry Julia? Aza mba manasiketa eo ianao Avinga Andry aty ry Karen Fa tsy alefa miaraka amin'ny nenina io za taty Ao fa tsy alefako miaraka aminy Ndry Avilo aty amin'ny taty aty.
eny ary ao nge je rehefa nytaty le naratra tato amin'ny lamosinao iny e ka vao mararana io taty e ao fa tsy kasiako fa ho jerevantsika fotsiny a ao ary io hitany voamasonareo tsara io zao ve tompoko de mba horariny ary to mangana daholo ny lamosin-janako ohatray le aza fananina io ry karaina andriamanitro nokapohany olona tamin'ny fekibo misy vy io papa tsy manaiky an'izao kosa madama zany no izy rehefa maditra ha fanahoana kosa ny natao toy izao ny zanako Roberto tsy manaiky an'izao kosa na zany zanako nidina tanaty ka raha zany aza ay ve zany ny arentany zanako tao fa ahoana koa ary zany fa tamin'ny fomba nanahoana zany nahafahany nahatafiditra ny Julia atao aminay ka nahafantarany an'izao rehetra izao zany izy ranona rehefa reny andavozim-pitiavana zao ny olona ny hoeverinao fahavalindray no nanavitra sy niantra ny zanaka nateraka tena tsy andefitra amin'izao kosa aloha ninona lazainareo a zao no izy a reny fa tonga ry zalana ampianareo eto indray dia tsy misy resaka be izany fa tratra nangalajaza ry zareo dia any amin'ny braon fanazava mampitandrina anareo ary zalahy mijanona fa aza manaiky atao herim-pamiretana eto manajanao monsieur le député tsy mazava aminay tompoko ny aton'izao ilaka taona izao zany nanafatra anareo fa tsy izy ny tokony anontaniana e zao no izy resaka adina ampivady tsy mifanaraka no eto ry zalahy tsy misy alajazy zany eto io hitanareo io le zaza lazaina fa atao takalonaina ny rainy io mitazona azy io takalonaina ve zany ohatra ny resaka fanadalana marina zao ny tompoko andao sika hiverina ry zalahy zaho any nanafatra anareo fa tsy io rangah io sambory io lehilahy mitazona azy io fa lainga daholo zany aza manaiky io rebirebeny nareo fa mandehana miverina any amin'ny toeram-piasanareo any fa tsy marina zany tsy misy miverina zany io ry zalahy antan'io renin'io ndao sika hiverina Roberto aleo izy hijanona rehefa tsy mety araka amintsika fa inona zany mitady hivadika zany e hodinao tsy tadidy angany baiko ny papa zay mihitsiny ary efa tsy kombakomba andreto mihitsy zao Roberto ianao fotsiny no atao andreto sagodi-panina eo tsy marina zany ray niteraka azy io zony ny mipetraka miaraka amin'ny zanany ary zony zanany ihany koa ny mipetraka miaraka amin'ny rainy atao an'izay zany ka zay aloha no izy sady na io zavatra nahazo any zanako io ve dia mbola any akeko ny iverenany ihany foana izao ianao vao mahatsapa rina tena vehivavy tsy misaina ianao marina mihitsy ny teny mamateo andevozim-pitiavana loatra ianao ka tsy mba mitsinjy no avin-janaka tsy manometsin'ny ianao raha andaja toy izany ianao ry fely nefa tadidio fa ianao daholo ny anton'izao rehetrarehetra izao efa nilanja ny vokatriny nataoko saingy mahafantatra moa fa io tovolahy mahafatifaty ianao io no nikotrika an'izany aza mifanala baraka tsika fa hira gasy nambanitseny io dia izay vola tsy manodidina eny nanenenako izay vitako ianao zany efa nanenina tsara zany fa izaho kosa vao zao no manomboka manidy vazana aminao sarotra tena sarotra ny anadino sy amoniny maizina nampidirinao velominareo zay koa kiny mety fa tsy lozana amin'ny fasisitra eo fotsiny mbola be le tsy no avy efa nitianseny Roberto ary efa nafoky tony tsy misy tsony efa tsara tsodrano anse ka mandehana dia maiza mamindra manomboka eto lasa koa zay fa mbola ho avy amin'ny manaraka ndao koa le tsy alisany zalahy miverina fa tsy mamely veloma tompoko ary mbola mamerina felana tsiny aminao zay monsieur le député mandriana fa tsy maninona dia ity misy zavatra kely ho anareo misaotra tompoko misaotra betsaka anao dada ino veniny antsonao ie aiza kosa mory dada ny tonga dia hitondrana polisy fotsiny izao zay nahoana raha mandroso re tompoko ohatrany somary maimaika ihany madama aleo zokony ao ariny na dia mba hisotro ranom-boankazo fotsiny aza ve tompoko indrindra amin'izao fankahitatsika voalohany izao sady inona kainy dia mahamaika any dada eny ary tsy maninona fa andao ary mandroso ary nareo tompo dia mahaza ho toerany izao no atao aminay telo mianaka sotra madama aoka izy le mba alay fa misy zava-pisotro anaty frizidera ao eny ary dia alay vongery fely fa nisy zavatra efa mbanomaniko izay ao aiza ry mama ao anevitra ao raha mba afaka manampy azy ireny nareo lahy dia mba ampio izy azafady andao dokotera
eny ary tompoko. De mialatsi indrindra re tompoko fa lasa ohatrany hoe de maneraka ny zanakao ane mama e. Tsy hitako ane zay olana amin'izany tokotery. Izay no mahampinamana anareo. Sady toko aho efa mba zanaka trano mamiklara e. Hitan'ny papa zany. Papa anefa niteneniko hoe aleo taty Juliano mipetraka aty amintsika de soloana azy ny neny iny. Raha indray zany anareo telo mianaka izany tokotery ha. Zay no mahazaza azy e. Izao tokoa ny tonga amin'ny fitenenana hoe ny vitana tsy mahaleo any anjara e. Iza moa ny eritreritra hoe izao no izy. Na izany aza afaka mamangy ny karaina ty foana tatika. Eny ary moa fa mandeha ihany fotoana. Ka de io anao ry Antoine de omeko anao ny fitenenana. Angamo dia misy fitenenana manahoana fa amin'izao maharavoravo antsika izao dia tsy hainay telo mianaka ny angina ka tsy hisaotra anareo telo mianadahy dia io sertino ianao dokotera iady ary indrindra ianao madame Julia. Zava-dehibe aminay telo mianaka loatra ary tsy voavidy vola mihitsy ny soa nataonareo tamin'io zanakay io. Ny aretanareo ny mafy sy nitondranareo ny mangidy. Enina dia tsy akalavitra aza fa ireny voany rahantsika nanarika teo ireny dia apahany fotsiny. Tsy vitan'izany ihany fa tsy nekenareo raha tsy tavavoakanareo tany am-pontsy fely. Koa dia misaotra rery izy telo mianadahy fa tena hita tokoa ny mahampinamana anareo telo. Raha ny tena marina moa dia tokony ho tety koa ilay madomizely mpisolo vavy iny nefa noho ny asany dia tsy tonga eto izy. Manaraka izany dia manarika eto koa ianao tompoko. Mbola fitiavana an'io zanaka io izany. Ary tsy hanao rery fa ampitao any amin'ny madamano any koa ny fisaorana azy. Tamin'ny famelany malalaka ny zanany vavy mba hiara-miombona aminay sy niara-misalahy taminay. Ary indrindra aza niaritry ny mafy mba ho voninahitry ny fitiavana izay eo aminy sy Roberto. Tena tsorina aminareo mivady fa nanao izay fomba rehetra nahatratrarina izao tanjo izao izanakareo io. Koa dia misaotra e, tsy ho lany amaminana izao fiarantsika sy fankatiavantsika izao. Sao dia lava loatra ny teniko fa noho izao hafaliana miditra totokan-tranona izao dia io misy zavatra kely mba hiarantsika maneho ety ivelany izany hafaliana izany. Dia misaotra indrindra tompoko. Aloha ny tenenana izay mbola andray fitenenana aloha dia tsy eleo aloha ataony vavaka dia miara-mandray sy misotro isika no sady miresaka. Izay tokoa no mety. Hiara ivavaka ary tsika. Andriamanitro, misaotra betsaka ny amin'ny fitiavanao sy ny fitantananao ireto akonana reto atao anatin'izao tokantrano izao. Fisaorana lehibe no atolotray satria namaly vavaka ianao ary nanomehery ihany koa reto fianakaviana reto tamin'ny zavatra izay nanjoanay. Misaotra anao koa tompo tamin'ny zavatra izay nataonao tamiko satria lehibe loatra izany fitiavanao ahy izany ary mbola mangataka ny fifonana aminao ihany koa tamin'ny ratsy rehetra izay nataoko ka nanohitohina ny voninahitrao. Dia ndreto ary zahay hiara-hinana hisotro dia aoka tompo ho voninahitry ny anaranao izao sakafo izao. Amen. Roberto a miaino anao ary Rina? Dia hisaotra tamin'izay vitanao tamiko a. Satria inona ny antony? Tsy mety tsoniny antsika Roberto a. Aleo misaraka. Satria nahita n'iny dokotera fely iny hoe tafavoaka ny fonja dia mikasa ny ametrapetraka. Tsy izany re, fa na nivoaka izy na tsy nivoaka dia efa tafakevitra. Mba hafantatrao moa Rina fa na ny vatoko aza iny hitanao efa lasa tsy mivaky loha intsony. Tsy fantatro intsony izay fifandraisana izy sy ny dokotera fely iny. Ka tsy misy idiran'izany resaka izany Roberto a. Matsiaro ny tenako ho toy ny migatra. Ha? Fa iza kay no nanao izay fomba niverenantsika niaraka indray? Tsy ianao no nandangolango azy sy nandrisy lahatra ny iverenantsika? Lazainao fa olona tsy vany ny dokotera fely e, tsy te ahita ny tavany tsony ahy e, no heveriko toy ny olona efa maty iny e. Zay izao indray nahita azy ianao ka mitady hisaraka amiko fotsiny. Tsy raikitra izany Rina. Rehefa namotika ny fitiavako dia potehako ihany koa. Ary sao hevitra ianao fa hoe tafavoaka tany amponja tany iny dia avelako iriry amin'izao. Tsy avelako iny raha tsy niaino ny miala. Amono olona izany ianao? Tsotro izao. Tsy avelako anelingelina ny fitiavako izany iny. Eny fa na dia iny Julia iny aza.
mazava aminao zany aza manao an'izany Roberto adalàna ny mandatsa-dranomaso amin'izao fotoana izao ry tsy namalala mety koa zany e tokony vo nanomboka ny antsika dia efa nitsonjovanao ny hafarany fa tsy izao anao vao manapatrapatra sy mandrotsaka ranomaso eo dia ilan'ny ela sy ny elaka izany seria tsy tianao tsony a Roberto satria efa nahita ny tsirony fiarahana tamiko dia afa-po ny vehivavy-toanao izao ihany koa mila fahaizina amin'ny fiainana fa mandreraka fona Roberto ataovy ampirezany rahantsika izay mbola tsy ampy izay rina sady raha misaraka amiko ianao dia izy andray zany mba olo tiako ka Juliany e mbola tianao e mbola kabary hafany amin'izany e izay nisy fa zao tsy matory aty amin'ny papa sy mamantsika fa eny amin'ny trano-pitiavantsika roa eny tsika matory an'io alina ilalao fitiavana kisika malala non tsy hoen'izany a Roberto fa amin'ny fomba ahoana no hahafahanao mandany fanondriko tsy hainao fa eto am-pilatanako ny hainao sy ny mombanao rehetra izay no izy fa aza sarotina ny fiainana rina na tianao na tsy tianao dia izay ny programantsika anio ariva ka raha za ihany ny eo amin'ny toerana misy anao dia homany ny saina sy ny heritreritra mba hisy tsirony izany aly fitiavantsika izany izay fa lasa aloha Larisa eny patron ohatrany nahagaga letsy reny teniny madame Julia omaly reny tsy azoko izany patron fa ahoana tamin'ny fomba ahoana moa izany nahafantaran'ny reny zavatra rehetra ny lazainy reny indrindra ny mikasika niny kialaka reniny iny tena hipitika amiko indray mibala raha tsy mahita hevitra angy ana le ty fa meno avy e lasa na izaza ne patron mba gaga tamin'ireny teniny reny tsarony lahy moa reny vavalina tamiko reny ry Larisa efa mivalina moa reny patron elahy no mihevitra nyreny valina fa za indray mitazona azy ato-ampoko ary dia tsoroko amin'lahy fa tsy voakosoka tato anatiko reny raha tsy hitako ny marina ka fotoana izao ilazany lany marina amiko mbola maika ka tsy manana marina ambarako oatra nyreny tsony patron tsotra sady foy ny fanontaniako iza ny napiditra ny Julia iny tato an-trano ary iza ihany koa ny nandefa n'le kialaka reniny iny nandositra aza adiny fa mpiambina no asalato aminay tena marina izany patron ay mbola tsy voalazako tamin'lahy fa ahoana fa efa nampiatsoana tany amin'ny polisy mikasika an'le fisamborana an'le dokotera iady iny zany saingy tsy nahatazona ary zareo karabaina izany ianao ary patron tsy izany no andrasako amin'lahy fa ny mba hitenenako hoe tsy misy atahorako tsony ny amin'izany na ho tantarailany amin'ny polisy aza malaky letsy fa maika aza avela ho ity mahay mivavakeliko tia no ampiteny an'lahy eto ka sarotra amiko ane ny teniny marina aminao patron ka rehefa sarotra dia tsy maintsy elahy no izaka ny olona rovalalahy eto ka madama ane patron no mampiditra ny madame Julia iny ato rehefa tsy eo ianao misy madama roa ato ary aza mandainga fa saiko mifanatrika amin'izareo elahy tena sarotra ty le aza miandry ny vali teniny lany e zary Larisa mamanao re patron aza mba imaman mihitsy ny endrikendrian'lahy amin'izany ka nambarany tamiko anefa nataony mba tsy hitiavanao andrina daholo nanaovany andrenrehetra ireny patron rehefa mijaly sahirana tony izy mianaka dia tsy maintsy mangataka ny hiala dia verina miaraka nareo sy madame Julia ho teneniko amin'ny maman izany ka raha mandainga lahy dia anio ny farandrolahy tena enjany ty le tsy mahita fikakoatr'izay koa anefa aleo rangahy teny ihany izy fa zay alehany ihany alehany tena mety ho marina ihany izany teny Larisa izany maman mihitsiny izany no tena be kitrika ato manao izay isarahana isiriana hatramin'izay tokoa aloha dia tsapako fa tsy tiany iverenako amin'ity rina ty izy saingy izany nanao anterisetra
efa mila filandrina iny mihitsiny ko ny tena tsy zakako e. Ary raha i Julia tsy mety amiko tsony iny, aleko tsy misy, mba fandaneko andro fotsiny no everiko taminy fa izy no avy de ny fikotra. Ary teo lasa saina be anao patron a, sa mihevitra ve anao fa mandaingy a? Zao a ho teneniko maman ka raha tsy marina izay teny lahy zay de tsy maintsy fitako an'io alina no momba lahy. Mazava zay? Eny tompoko. Tsy mila olona mpandainga sy mpamadika letsy ah. Zay fa lasa. De inona indray re ny hevitra elako amin'izany e? Tena tsy lambotin'olona mihitsy ty zanak'izy mivady ty. Fa hoaiza ianao? Tena mistery amiko mihitsy ny ry maman reny tenin'ny Julia omaly reny a. Fa izy aminareo sy Larisa no napiditra azy taty amintsika ka nahafantarany zavatra marobe toy reny. Leo resaka Julia sy Rina mihitsy a. Ka tsy le enao le hoe leo aneny ilaiky valiny fa izy no napiditra ny Julia tato e. Rehefa ho lasa dalan'ny fitiavana tsy ampisainana ianao dia mandehana fa tsy zandrena ataonao ankety ato a. Maman, tsotra sady mazava ne zany fanontaniako zany e. Iza no napiditra ny Julia tato amintsika ka nahafantarany an'ireny zavatra voalazany omaly ireny. Zandray no ametrahanao fanontaniana toy izany. Sao dia mba heverinao fa Larisa na Rina na Julia mihitsy ary aka ataonao an'izany? Zao ry maman. Inona e? Tena namotika ny fiainako sy ny hoaviko izay napiditra n'iny Julia iny tato. Ianao mihitsy ny tsy misaina. Ianao no miezaka mamotika ny hoavinao ka ny olona tsy manina indray no akizena amin'izany? Maman, reniko ianao. Tsy te hanao zavatra ratsy aminao ah. Fa mitady anao inona amiko nefa ianao e? Ka mila valiny mazava avy aminao fotsiny Roberto ry maman. Andray, mba nono tamin'ity nonoko ty ihany ianao Roberto dia vita hampitomany antoy izao. Tsy ho zakanao izao ataonao azy zao. Ka tsy hany le resaka ry maman. Roberto, finy teto amin'ny sety. Sa efa drotriky ny miady amin'ny Julia sy dokotera Felo dia mikasa ny aneriny reny miteraka. Sofa tonga ianao e. Tena tsy zakako ny ataony amiko. Fa inona no ataoko aminy ry papa? Manontany azy fotsiny ane aho hoe iza no napiditra ny Julia tato amintsika e. Kreny izy hitany saina hiditra tao ireny ka inona indray e? Impiry moa Julia no niditra tato? Saingy mahita anareo sy Rina miresaka eny izy dia miezaky ny miafina sy tia io hitanareo? Eno a, nefa impiry Julia no niditra tato ary hitanao ne izany Roberto e. Sady zao koa rehefa hanapatra ny mahazaza tsy azo fezina ny sese satria efa mihevitra ny tenany se ho efa lehibe ka tsy ho azo teneniny mararany intsony dia mahazo miala ato aminay mivady se tranompanjakany ty fa tsy tranony se akory ary dia efa miteny ihany koa fa tsy misy anjarany se ny tranontsika eny Andohalo Fa midika inona daholo zany ry papa? Midika izany fa efa manomboka manala ny seho tsy ho zanako mazava aleoko le tsy manana toy izay manana fa tsy manazara aman-dreny toy izao ataony se azy zao Zany very papa? Izany no izy reny lana Ranomasom dia hampitomany amin'ny zavatra tsisy fotony toy izao. Tsy te hiteny sy anao ialany se Roberto saingy sy voafehiko ny vavako ka nahavoateny an'izany antony manomboka ho tezitra sy ankahalany se ny tenako. Tsy aza mankala azy ireny fonao e. Zanatsika tsena anatsika roa eto an-taniny io e. Ka izany alahelonao azy zany no mahatonga azy dingramo toy izao e. Efa hatrany am-panomboany zao tantarany se zao no nananatra sy nanoro hevitra ny se fa noenony se fotsiny zany. Ankehitriny kosa Roberto midina sy miraraka an-tany ny voninahitra na ny arovako any se mba tsy higadra aza tamin'izany sakesambolanareo ny dokotera zany fa tsy fantatry se akory zany Roberto zanako marary loatra izany teny papa zany. Mifonary ianao anako. Samy mandinika tsika ry papa sy maman. Mifonary ianao Iza no tena rangory fototra izao olana mitady iseho atao amintsika izao. Tena tsaroko ny tenin'i Jesosy rehefa nampizaliana izy ka nanaraka azy teny rehetra teny Maria reniny dia hoy izy tamin'ireo vehivavy hafa nanaraka azy hoe sambatra ny kibo momba sy tsy miteraka raha izao no atrehiny reny miteraka. Asa mba azony se zany Roberto raha niteraka ny se no miteny an'izany tsy mitady valony babena avy amin'ny se izay mivady
adidina iray aman-dreny teraka ny namelona sy nanao izay fomba rehetra mba ahatafitany se lehibe sy kehitriny ka malalaka amin'izay ataony se aza saina teny any fa nanenina niteraka any se Roberto mampisafotofoto ny fiainanay izao ataony se izao. Manahoana ianao madama? Salama tompoko, fa iza mora tsy mahadiso? Miala tsy indrindra re madama raha manankanao andalana tokoa fa za manjo ny renindrina. Rina le vadiny Roberto ve? Izy indrindra tompoko. Ay, de faly mahafantatra anao ary a? Misaotra indrindra madama. Ka inona ro no azoko atao anao izay? Tena manana olana lehibe mihitsy re madama. Haiko tsara ka. Tsy mikasika Andrina sy Roberto? Zany indrindra. Ny tena marina dia te hiaona amin'ny solila zanakao raha mba azo atao. Inona moa no tsy apety azy fa ny antony hiaonanao aminy mba tiako ho fantatra? Te hifona aminy aho madama. Haiko fa tsy nety ary tena tsy mety mihitsy ny natao Andrina taminy. Tonga tamin'ilay fiteny nefa ty hoe niteraka vatana fa tsy niteraka fanahy. Te hifona ho azy amin'ny zanako re madama, ka asa raha mba mety ho azo atao. Eny fantatro tsara ny zava-misy ary tsoroko aminao fa tena malahelo anjanako amin'ity atao anjanako ao ty. Ka izany ry tompoko mba hitadiavako fanampiana aminareo tsy tokony olana aloha raha ny aona aminy saingy tsy maintsy miteny aminy dia izy no hanome fotoana ahafahanareo miona. Misaotra indrindra tompoko. Tsara ihany koa ngamba raha mifandray numéro sika madama. Akoatr'izay ihany koa madama dia mba tia fantatra izay mahazo anjanako izay ihany koa. Tsy mazava amiko indray aloha ny amin'izay. Hatramin'ny iverenany tany amin'ny Roberto dia lasa tsy afaka mifandray amin'ny telefaonina intsony izay mianaka. Fa inona no antony? Dia tena tsy azoko mihitsy. Tena tsy mandeha mihitsy ny telefaonina nefa ho telo volana izao. Voaraiko izay madama. Ao fa ho resahako aminjanako izay resantsika izay dia ho asaiko miantso anao izy amin'izay fotoana mety ho ahafahanareo mihoana. Tena misaotra indrindra tompoko fa tena efa very-hevitra mihitsy reny namandrina taloha reny koa tena tsy misy hitako daholo intsony. Tsy afeniko aminao fa tsy misy faly amin'ny Andrina iny izy rehetra ireny Ianao kosa anie madama mba tokony teny Andrina ihany Zany efa nilazaiko anao teo izany. Saingy lehibe ny ankizy dia manana ny sainy Tena tsy napoiziko mihitsy kosa aloha ny toetra ny Tirina ty Fantatro izy ary efa mba niteny azy ihany saingy dia izay voalazanao zaiko. Menatra nareo madama. Nefa moa ny adalan'olona hono omezana fa ny tena kosa tafindamba. Eny ary zazy raha manana ny ankizy ka ho hitantsika eo ihany izay fanampiana. Tena misaotra anao madama. Dia mampamangana koa ny amin'ny Julia zanakao any. Tonga ko any izay fa aza manahy ianao. Dia izay no resaka ny fanaovana ihany keo anaka. Asa izay ho hevitrao? Malahelo andry zareo ary mama. Te hanampy an'iny mama Andrina iny mihitsy Dia ahoana izany? Iona aminy ianao? Ie. Sady ny tena tanjoko anie dia ny ahatonga an'izy roa hiverina hivady ara-dalàna Dia ahoana ny momba nareo sy Roberto amin'izany ka? Tsy hanery azy fa miankina amin'izay sitrapony ihany izany. Eny anaka. Diso miafy sy miaritra loatra ianao ka. Raha tena aneo ny adalako any ary mama, na anao valifaty amin'izy roa dia tsoroko amin'ny mama fa tsy sarotra amiko ny ambabon'ny fony dokotera Fely Fa tsy mety izany Julia. Na iny karain'iny fotsiny aza dia afaka ampifamatotra anay sy Fely. Fa tsy hanao an'izany ary mama. Masina amiko loatra ny mariazinay sy Roberto, na dia izao aza no ataony. Mahafinaritra loatra izany teninao izany anaka. Mivavaka ho anao izay sy dada mba ho tratranao ny tanjonao. Efa tonga ianao? Ie, voahangy anao teo any tonga. Dia nanahoana ny lamina n'izy tany? Angamo dia hita hoe nisy inona tsony tany ry dada, inona ndaosanao azy iny ihany. Fa mahita ary Julia fa manomboka ho sarotra ny atinareo.
Ka tsy hoe fa tafavoaka ve ilay dokotera fely ka inona indray no asarotra azy? Ny tsy takatry mama dia tena lasa mankahala andrina dokotera fely. Etsy andaniny anefa fezin'ny Roberto ity azy tanteraka rina ary tena toy ny gadra mihitsy ny tondrany azy. Fa ny mety tsy ho takatra reo ihany koa dia ny ainy-ty dokotera fely ty mihitsy no mety ho alain'ny Roberto raha tsy mitandrina. Satria manelingelina azy. Mazava ho azy zany e. Dia ianao ry Julia keliko ny alamaina eo. Sanatria izany ry mama. Eo ihany zany rehetrarehetra zany fa tsy maintsy andeha hidina ny Tomasy indray ny aho e. Ay tokoa moa efa ivorindray zany ry dada. Eny anaka. Tia nafatranao ihany aho nefa. Mihaino any dada ary ahy e. Na eo aza ny tanjona tianao tratrarina dia hoento ampiton'iny izay atao rehetra anaka. Tandremo ny hafanam-pody sy tafahoatra fa mety hamonanareo zany. Raha ohatra ka tsy mitandrina nareo. Eny ry dada, fa na zany aza raha tena misy zavatsarotra atrehako kosa dia tokony miakatra dada. Nahoana moa tsy akatra e. Ireny efa napetrapetrako taminareo rehetra reny a dia zavatra tsy maintsy tandremanareo. Merci dada. Na samy eo kosa aloha ny ray niteraka dia tsy haiko hoe dadako ve dada fa tena matsapa hoe hafa raha samy hafa amin'ireo dada rehetra dada. Sady na dia misy koa ny zavatra hitako fa tokony hatezitra ny dada amiko a dia hainy dada foana no miteny an'izany amin'ny fomba tsy mandratra. Reny sosikevitra isaky ny miresaka ireny sika. Indrindra moa ny fanohanana omeny dada eo amin'ny ara-moraly. Tena tsapako manome hery ihany ireny ry dada e. Ary izany no ahafahako miatrika sy mbola ahafahako miatrika izao ady mafiatrehako izao. Mety ho marina ihany zany anaka fa ny fahaizantsika telo mianaka mifampiaino a mifanaja ary indrindra mifampizahara ny ao-po na mafaly io na mampalahelo izay ny tena tsy ambaratelony zany rehetrarehetra zany. Zahay koa ne mba mahatsapa fa manana anao zaza endry raha ankizy vavy aby ve no sendran'izao zavatra mahazo anao zao tsy efa lehilahy firy zay no miaraka taminy. Fa anisan'ny teraka an'izany ihany koa na zanaka vavy ianao. Hoe ny zanaka vavy akaiky ny rainy ve? Mazava be zany Julia. Fa na izany aza dia hitako hoe marina daholo ny teninareo mianaka teo. Raha izaho ady mafy mianjady aminao zao ve ny mbola ray aman-dreny be kitakita na mamilava ihany koa ny araha miaina tsy hamono teny ianao farany. Tena marina mihitsy zany ry mama. Tena mitady halasa gaika any izy ity fa dia tena sofa teo nareo e. Raha tsy izany dia ngamba efa ny fanenjehaneran'ny tanàna. Aza miteniteny fahatany e. Mivavaka ao anao zay sy mama amin'izay rehetra kasainao. Misaotra ry dada. Fa amin'ny oviana moa zany dada no andeha? Amin'ny alatsinainy any mandeha satria misokatra amin'ny talata ny fivoriana. Ok zany koa. Dia mirarisoan'ny dada zany zay sy mama. Mbola iresaka ihany sika fa tokony hatsoinao anie zany mamandrina e. Fa tsy natao inona e. Te hifoana amin'ny Julia hony izy sady te hiresaka amin'ny ihany koa. Dia ahoana zany Julia? Sady hoe keko ny fionany no anaiky ny fifonany amiko koa ry dada. Ary vonina hifanampy aminy koa amin'izay azoko atao hanampiako azy. Ka antsoy ary izy dia hono aloha e. Aizy zany anareo no iona. Aloha kosa aloha tsy aty an-trano fa nao fotoana ny ivelany ihany izay. Na izany aza tokony hampahafantarinao anay ihany izay toerana ionanareo a. Iantso any tianao ahy tazatazana na eny amin'ny manodidina eny ka. Ay ve. Fa mba mahafinaritra kosa aloha anaka iny namanao iny a. Naman'i Roberto sy Rinany a iny ry mamy. Iny io ny facteur andry zareo taloha. Fa tena tsy faly amin'io ataon'izy roa io izy dia tena lasa zavatra mianadahandray izao ny lasa tena mpinamana. Ka tsy azy zany e. Mandehanara aloha fa sotratrarivany ianao. Anao dosy vetivety aloha ary dada dia rehefa avy eo vao mandeha. Eny azy. Dia izay ry anaka no mba tiako fampisarana aminao a. Eny tompoko, tena tsapako ny alahelonao sy ny fahorianao. Ary ny fahitako ireo zavatra nianjady tamin'izy mianaka ireo no nahatonga tena nanao sorona ny aiko mba ho fanafotana ny karainina. Tena isaorako anao betsaka izany anaka. Ny mikasika Andrina dia aleo dia tena hotsoroko aminao fa toy ny olona migadra anie ny fitondrandry zareo azy iny ao e. Izany ve anaka? No piten'i Roberto ny telefôniny.
tsy navelany azy tsony rina ary tsy mahazo mivoaka ny trano raha andeha dia tsy maintsy miaraka aminy. Tena nanenenako ry anako, tsy naitondra ny zanako iny a. Mety tsy izany kosa e, rina mihitsy ny teanao andrana ny fiainana nefa izao ny vokany. Dia inona izany no azoko atao mba hanavotako ny zanako anaka? Raha ny zava-misy dia tena tsisy azonao atao raha mama, tena marina. Dia velo fatiny famoiza-poany ve ny zanako iny? Efa misy tetika voavolavolako hanavotako azy izay ihany. Hoe ahoana anaka? Mety hoe mbola tsy ho resahako anao aloha izy androany fa ny ataonao dia aleo mijanona any an-tanàna sao hitan'ny Roberto eto anao ka anahirana antsika indray. Mba afaka entinao any amin'ny karenina kely ve ary aloha e? Tena sarotra be ny hitondrana anao any satria mila fiambenana be mihitsy karenina amin'izao. Eny ary anaka raha izay no hitanao hoe mety e. Fa aleo aloha mba enregistreko ny numéro anao dia fampiantso isika. Ny anao efa ty amiko dia aleo fa mifampita vaovao eny foana isika. Sao dia mila volinareo misay ady atrehana ty aloha e. Aok'izao ka. Zay ary anaka fa dia mbola mamerina ny fonako aminao a. Aza raisina amin'ny adalandra iny sanako iny madama. Sanatria amiko izany mamandrina, tsy hamaly faty azy a. Ny hanavitra azy aza nge zao no ataoko e. Tena manana volamena loatra ianao anaka. Dia mahereza ianao, izao ny fiainana eto an-tany eto. Arak'ilay hira hoe ny zavatra rehetra dia tsy voatery hafaly antsika. Sambatra loatra ianao ry Julia. Mivavaka ho anao mba ho tratry ny tanjony izay kasainao ianao anaka amin'izao asa ataonao izao. Misaotra betsaka tompoko. Izay ary fa ilaozako anao. So mitaintaina manko ny ankizy ao an-trano. Satria misy namana ianao. Ny zandrika anankiroa miaraka amiko aty ka. Ay, eny ary rehefa dia mirary soanareo ary ahy. Eny ny anaka, mandram-piona ianao. Malahelo ny fondren'ny teraka na dia eo aza ny adalany zanaka. Mampalahelo ahy izy. Za koa tia no lasa saina eto nefa ny manjo azy dia fa tsy hitako izay hanaovana azy. Madama! Fa tsy Larisa ve ty miazakazaka manatona ty? Andraso aloha vonoiko ny fiara. Zavady madama. Fa ahoana Larisa? Misy vaovao nga? Enjana be ao tanànao madama. Fa enjana ahoana? Miakara aloha atao anaty fiara fa sao dia misy mahatazana eo anao ka hanahirana. Saotra anao madama. Mihaino ny lary a? Tena raikitra ny ady ao an-tranao madama. Tsy azoko izany fa tonga dia azavao e. Lasa raikitra ady ana izy telo mianaka ao madama e. Izany a? Dia nydroan'izy mivady tao Roberto. Dia aiza izy no mipetraka? Eny amin'ilay tranonareo ony e. Izy Sirina sa izy rery? Izy roko. Dia aiza lahy amin'izao no mipetraka? Oentiny eny ony aho fa ohatrany tsy mazoto nefa. Larisa, tsy mety lety izany a. Tsy mety ahoana madama fa tsy azoko a. Maneke aloha e lahy raha hoentiny. Fa inona ny dikan'izany madama? Misy ketrika ho ataontsika le tsy hanavotana an'io madama io a. Ka inona navotanao an'io fa tsy avela ina ny ampangony ihany madama? Raha vavinao ne io e. Ka izay mihitsy ny ketrika. Tiany lahy ho vadiny Roberto ary ve izy e? Tsy mila n'izany a. Aleo ianao ihany. Dia tsy maintsy avotana izany izy hiala tao. Okey ary. Na dia mbola tsy dia azoko loatra aza izay tianao ampitaina amiko dia aleo fa ekeko ary. Okey. Dia tia misy 50,000 dia mandeha ana sao misy manaraka eo. Efa kopy alama izay fika tafidirako ao iresahana aminy a. Okey madama. Fa tena saika gravy aloha iny fasafastary iny a. Tena izany ny bandiny hoe tampona tanteraka ny doblainako. Ka tsy maintsy apoka rehefa miseho mahitahita e. Dia ahoana tokoa moa izany nefa tsy nisy arakaraka tsony ve? Teo ampanerenahy teny mihitsy izy no niditra tao iny ianao madama. Ary dia nifandramatra teo izy mianaka. Moa ako efa nilaza taminy fa madama no napiditra anao tany. Oui, tena mety izany. Ary papa? Tezitra be amin'ny Roberto izy a. Izy aza no nanao teny fandrahoana anankolaka ny Roberto. Mety lety izany a. Fa mandehana amin'izay aloha lahy mandeha fa tandremo a. Oy madama. Zay ary fa lasa aloha. Okey letsy a. Vao maika mety amiko zaniko. Izay fomba andresena lahatra n'ity dokotera fely ity hiverina ity azy aloha izao no tsy maintsy ho ataoko. Dia avy eo manao izay fomba ahafahany mandositra azy.
dia ahoana izany asanao ry fely tsy misy atahorana ka zaho anie ka afaka madiodio ry mama e. dia ovina ianao manomboka mandray ny asanao? Androany tolakandro zaho mandalo any am-piasana fa ifandresaka izay sy dokotera hihaja. dia mba tao vianatry no avinao reny tantaranao sy rina reny anako? Toy ny afindolo reny ry mama, matoka isa ianao. dia ahoana zany izao ny aminareo? Tsy teritreritra ny zantsony olom-baovao azy zao. na izany aza dia dinio sy hevery tsara izay tokony atao tsy kelikely ihany ho hiteo ihany. indrindra tia karenina kely ity amin'ny mahazaza azy dia reny ny zavatra teneny satria miraikitra ao an-tsainy reny fampitsaliana azy reny, fa rehefa adinony reny dia tsy maintsy hitady andreniny ihany izy. Raha resaka rina aloha tena tofoka ry mama, tena mariny. Fantatro izany anaka, nefa tsaroa fa renjanakao izy aleo aloha hijanany izany resaka izany fa andaontsika telo mianaka andeha hivoaka etsena any. eny ary sady vao nieritreritra hijery fitaovam-pianarana ihany koa anie izay sy karenina andraso ary fa hojereko izy fa milalao any efitranony ao. tsy ny ranomasonao no laika ty rina fitiavana no ataotsika. Roberto, dia izao foana ve izany ny aretako? Aleo dia tsoroko aminao rina fa na izaza tsy manam-pitiavana anao tsony, fa tsy mahazo miala amiko ianao ninoninona fahaizanao. dia vonohy faty ary ahy tsy tianao tsony ka na tiana tsy tia tsy problemako izany lasa ianao miakatra ery ambony fandriana ery sao dia hiverina aminao indray reny taloha reny. non tsy akatreny tsy te hikasy tanananao any ary rina ary tadidio fa mpifankaty tsika fa tsy toy ny nataony dokotera fely ianao fahiny. tsy akatreny aho ninona nataonao Roberto? hamaly ahy zany ianao ty tena naovale reny ataony ao andray madamy rina le ty tena mijaly aloha ty siptika aiza rangaka manoatra noho ny olona gadra dia inona reny nataoko mba hanavotako azy tena tsy teo tafiditra piray tsy kombakomba amin'ity raharaha ty mihitsy aleo rangaha iantsa amin'ny madamy Julia aloha dia lazaina azy ny zavatra misy ato ahoana Larisa, nahoana ny miantso amin'ity andro alina be ty? ataovy izay fomba navotana an'io madamy io fa tena mijaly be izy ato. Fa misy inona indray asa izay anaovan'ny patron kely azy ato fa tena miantso vonjy mihitsy anie izy amin'izao miantso anao izao Zany ve? tena ho faty ato tia kiala kely ity madama. Aleo maraina sika miresaka eny ary madama, izay fa miala tsindra nandrebireby tamin'izao andro alina izao. Okay. Larisa. Eny patron. Andeha vetivety dia tandremy sao mamerina nyreny fahaditsony lataloha reny tsony lahy le tany amin'ny maman reny fa matoko eny patron fa hoaizanga ianao azafady? Misy dialeako vetivety. Ary ahoana koa reny antsy vonjy tamin'ny alina reny patron? Tsy misy dira lahy reny zao eny tompoko. mandraho sakafo nareo rehefa noana. Eny ary tompoko. Fangaly ty eny be le antsy vonjy alina iny. So ihany ny ataka ety lavidavitra ety ny trano dia mba tsy dia loatra ka. Dia efa miteny alahy zay zay fa lasa voa io vavahady io eny ary tompoko. Larisa. Madame, fa manao inona ty ianao? Ho faty raha tsy manavitra ianao. Hanavitra anao ahoana zany madama? Tena sarotra be zany madama. Za indray ny nisy olony hafatesanao ato raha manakeny izany Lehilaviko iray mifalatianao Larisa. Vonjay ho fa ianao rery sisa no antom-pahavelomako. Tena miala tsiny re madama fa tsy mety zany tena sérieux. Onerako vola be zay fanavotanao azy zay. Larisa. Eny madama. Avelao momba andeha
Tena henjana be ty le kiary. Tena malahelo an'ity rina ty nefa dia mazava be ny valiny raha manafitra azy dia ny fahafatesako ny miandry Larisa, iverinao ihany ania izy andrasary aloha madama ihany tsy ilay olona nampy ahy amin'ny fanavotako anao Olona izy zany? Madame Juliaka. Tsy mety zany Larisa. Ahoana madama? Aoka tsy ampahafantarinao azy izay ataoko. Ka sarotra be ne zany madama e. Dia ho aiza nefa ianao rehefa tafavoaka viato e. Rehefa tafavoaka fotsiny aho dia tsy maninona. Eny ary tia tokoa ny tonga amin'ilay fiteny hoe sambatra izay mafoinainao an'itiny Voninahina avitra fenao Larisa. Ka tsy solaka antsony zany ianao fa zao dia lasa. Tara raha mbola isoloka. Tsy ilainy izy dia miverinao Larisa. Eny ary madama, ndao ary fa voninahina nampy anao Misaotra anao Larisa. Oay le ty dia ahoana zany? Fa misy inona indray re Larisa. Lasany amin'ilay riana eny lakile vavady lehibe io kay le aza. Andriamanitro, mahavody amin'izao fijaliako izao re ahy. Ataovy mahita vahaolana izay mianadahy hiala tato. Dia ahoana ty madama? Larisa. Eny tompoko. Mba ataovy re izay fomba ahafahantsika miala ato e. Dia tsy maintsy hiakatretsy amin'ny tamboho eto zany sikako. Aiza zany? Hitanao ry amin'ny sisiny avaratra ry. Tsy maninona vavaka eo Larisa. Zay ary izy. Ndao aingana Larisa. Andao ary madama hiazakazaka aingana. Oay, tena izy ny miditra iny Larisa. Ao miakara aloha ianao dia atosika avy eto ambany. Zay, avy dia mandehana fa nenjika anao avy aty aoriana. Ka miakara aingana ary ianao. Ary to lasa nitsoaka le tsy manjary reny le. Dia aiza ny voany nefa ny vavahady midy. Ry vao miakatra ny tambory le Larisa. Tena mpamadika io bandy io. Aleo avy dia tifiriko amin'ity basy ty. Kay! Ho aiza eo elahy e? Tena vontoniko le ty. Vo iny fa aleo ivadiako aingana tsy ambadika azy fa tsy lasa lavitra reny. Tena vontoniko madama. Larisa, tena ho tratreto sika. Ao fa tantanako ianao. Andao aingakaingana. Mandehana votona ianao fa aleo aho tratreto madama. Tsy andao ary tsy amelanao rereto izany ary Larisa. Ao aloha fa torako amin'ity kasineko ity ny tongotra ao dia mba tsy mandeha be loatra ny raha. Ka ho tratreto ihany ane sika madama e. Miara avitra sika fa tsy zarery akory. Zay, andao amin'izay. Mitsangana fa tantanako ianao. Ao ary raisy ny tanako dia malakilaky Larisa. Andeha hiditra ao amin'ity elakelan-trano ity sika madama. Mamio. Eny anaka. Malahelo aneny Fa ahoana ki? Te ahita amineny mamia. Inona reny nahazo an'ity zazy ity e? No dia nahatsiaro an'ireny vetivety teo izy. Mamio. Ahoana ki zanako a? Aizakay papa? Ao any efitranony ao izy. Ndao sika sy mamio any aminy. Andao ary e. Fa anao inona ty amin'ny papa hono nareo mianaka? Te ahitanao hony izy ko. Avy ary eto akaiky ny papa eto mipetraka e. Papa koa mbola miasa. Ary maninona ianao no mitomany? Karainina. Nahoana ho ano nitomany ny zanaka papa e? Malahelo aneny papa. Nefa karainina ny teny tamin'ny papa fa masika sady tsy tiany karainina eny a. Malahelo aneny Io ary le vonolazaiko anao tamin'ny maly a. Manomboka mahatsiaro an'ireny izy satria
tsy miatra amin'ntsony ny fampitsaliana azy. Karaina, ka inenany any amin'le Roberto masika be iny? Papa malahelo aneny aho e. Mijaly ihany izay neny. Tsy mijaly izany izy fa aza miteny an'izany Karaina. Malahelo aneny aho papa. Maman, ahoana pe? inona no ataontsika? Misy zavatra mety mahazo Andrina andry fely a. Manindry azy ny ray famatoran'izy mianaka ko. Ka ahoana nefa no afantarantsika izay zavatra mahazo azy andro maman? Na izay toerana misy azy aza tsy fantatro sady tsy hitako akory. Papa miainanao azy zanako a. Malahelo aneny Karaina e. Dia inona no ataon'ny papa ary? Andeha isika hijery aneny. Inona re ty e? Tazako manatona makaty amintsika iny a. Mandeha any ianao mandositra madama. Aleo aho no tratrany eto. Tsy amelanao viravirana iny eto izany Larisa. Andao fa tsy afaka hanenjika antsika iny. Tery tsy ahafahan'ny fiara-miditra ity lalaka ety. Aingakaingana. Tena maneno izany telefonako izany. Allo Larisa, aiza lahy zao afaka miresaka ve? Aty ampantsirana aty izay sy madame Rina. Fampantsirana izy e? Aty amin'le toerana anaonantsika indray ariva iny madama. Fa ahoana koa izany fa tsy azoko. Nanavitra azy aho dia voatifitra ny tongotra vy dia aty ampantsirana aty izay izao. Ka aiza ho aiza tsara hoe ny misy anareo? Miditra elanelan-trano ny janoanantsika iny izahay. Mandositra miakatra any anaty tanàna. Ao fa ho avy anavitra anareo any aho zao dia izao. Aza ela sao tara madama. Zao dia izao ihany aho dia hamonjy anareo any ho a. Fa izy izany? Madame Julia. Dia ho avy anavitra antsika ve hono izy? Ie, ho avy hono izy raha sanatrika tsy satran'ny Roberto Meloni atongavantsika. Nakaiza izy teo le aza. Eto indray dia tsy misy mialy izany e. Savy dia ataoko amin'ny fanaovana azy ireny raha tratrako eo. Iny manaraka ny lalana iny ny raha avy amin'ny tongotry le Larisa mpamadika iny. Azafady re raha olona fa maika. Lety miala fa maika. Aleo mihitsy aloha antsona azy zareo fa efa akaiky an'le toerana nyresahana isy Larisa. Allo aiza ho aiza nareo fa efa eto amin'le toerana e? Eto amin'le toerana ninanantsika mofakondro madama. Ary aza mialo antsony ary fa efa eto akaiky kely eto a. Tazema ihany anefa ianao fa manenjika anay amin'ny fiarany patron Roberto sady tena mitifitra. Io marina izy mianada. Ary aleo aloha jerena sao dia aty akaikaiky aty tokoa ny fiaran'ny Roberto. Ohatran'ny tsenika. Ary aleo tonga dia anatonana eny. Malakilaky dia midira ato anaty fiara fa taraiky. Misaotra ký Julia. Tsy mila miresaka be aloha fa izay ahavitra izao no tokony atao. Afaka mitsangana ve lary Larisa? Ao fa hiezaka madama. Atao fara miditra dia ndry midira fiatsy amin'ny ilany atsy. Malaky fa misy fiara manatony iny. Tena fiaran'ny Roberto iny Julia. Ka midira haingana fa ho tratrany eto ihany iny isika. Ary Julia iny tonga nanavitra ny zareo iny a. Enjana be izany fomba fampiarovany zareo izany. Aleo enjehako fa ho aiza iny e. Ao lasa isika. Dia mitandrema ihany fa tsy maintsy mandeha mafy be isika so tratrany eto. Avy dia ny pneu no tifiriko. Aleo dia hivadika ho maty any daholo. Tena tsy voly aza. Julia ako efa enjana hatramin'izay rehefa mitondra fiara
dia teny larisy ty mihitsiny izany no namadika hatramin'izay. Ha, ary nakaiza vetivety teo. Za koa variana loatra tamin'ny olona teny an-dalana. Tsy hitako hoe inona ny jerijerena aty. Le ty aleo miverina amin'ity lalana ity dia tratrariko any amin'ny Julia fa tsy maintsy any ireny no hivantana. Tena misaotraka izy Julia. Raha tsindry dia asa izay nahazo anay. Izany natao hoe tena namana ary madame Rina. Tena ifonako izay nataoko tamindry rehetrarehetra. Tia tena loatra ka tsy mba nijery sy tsy nitsinjo ny hoavitry sy ny hoavindry. Nanenenako avokoa izay nataoko rehetra Julia. Mamela ahy fa tena diso. Ary tena diso teo anatrehan'ny tantara. Indrindra fa teo anatrehan'ny tantaram-piainanao. Oka aloha izay e. Oka izay fa lasa vao maika mandreraka indrindra io ranomaso io. Ka mamela ahy ary velo ndry e. Sorry na. Miaino a. Samy vehivavy sika. Tsy afaka ny hanome tsiny Andry ana dia naharary aza ny natao Andry satria efa fantatra nefa olona efa niaraka nareo e. Ary efa vadin-dry Roberto. Nefa dia nanaiky azy a. Dia ireny koa moa ny zavaniseho lasa niverina niaraka indray nareo. Eny fa na dia fa nanana ny vadin-dry ara-dalàna azy Andry. Izay antony aloha tsy haiko loatra. Tsy haiko tokoa hoe nondry mbola nieritreritra ve fa Birijiny nanaiky azy dia izy ihany no tiandry iarana voalohany na dia teo azy ilay fanolanana nataon'ny dokotera fely Andry. Eny e, mety ho marina izany nefa ny tantara ny Rina ka miovaova eny an-dalana eny foana e. Ka raha mangataka famelahana amiko Andry dia tsoriko fa matoa tonga amin'izao fanavotana Andry izao dia tsy mitazona heloko Andry. Efa samy manana ny vadiny sika. Ary Roberto mbola vadiko ara-dalàna na dia ny sary adala tamindry azy. Tsy manino izany fa vadiko ihany iny. Indry raha teo efa manana ny dokotera fely ho vadin-dry ara-dalàna. Eny raha injanak'Andry mihitsy aza na dia nodindry tsy hita sy tsy fantatra azy izany. Fa vao maika lasa nampisary adalandry tamin'ny Roberto indray. Tsy misy olona natao tsy hiady izany Rina. Fa rehefa mahatsiaro ny fahadisoany nataony izy a dia tsy hitako ny tsy famelana. Afaka maminana Andry ve kia? Tsy manino izany e. Avia rehefa mihiny sika. Tena isaorako ianao madame Julia. Volamena no tazako sy hitako ao anatinao ao na dia tsy manam-pahaizana momba an'izany aza. Tsy manana teny firambara fa izao fahaizana mamela heloko izao dia mba hivaly hafaliana anao any aoriana any. Eny e, ampy izay fa aleo hijanona any amin'izay aloha fa izay atao izao no tokony ho dinidiny antsika satria tena tsy maintsy mbola mikaroka antsika anie Roberto e. Dia ahoana izany izao ny ataontsika? Aleo hiantso an'i Docteur Iady aloha hitsabo an'i Larisa. Dia avy eo andeha ho any amin'ny dokotera fely hiteny amin'izao vaovao misy izao. Fa aiza nefa aloha sika izao? Tranonaiky ity fa mbola tsy hitan'i Roberto. Mino mantsy aho fa tsy maintsy hijery antsika any. Misy izay zavatra rehetra ilainareo mianadahy aho ary afaka mahandro ato mihitsy Andry. Aleo fa hijerevako akanjo anaovana Andry fa tena maloto be iny Andry iny. Tena tsy hitako intsony izay saorako Andry Julia. Aza misaotra matetika izany ho fa fitiavako Andry ny anton'izao. Elahy koa aloha makaina tsara eo ambony fandriana io ry Larisa le Sauveur. Eny indray madama. Efa nanavitra maimaim-poana elahy dia mba ho avotana maimaim-poana koa. Ao fa tsy ela dia hoentiko eo dokotera Iady e. Ilay saika ho samborina telo mianadahy iny. Ka izany ve tsy ho grave be madama? Dokotera tsotra kely izany. Ndao ary aloha atoriko Andry ny zavatra tokony ho hitandry Rina. Ndao ary. Misy dosy ato dia sady misy rano mafana dia
afaka mba manala rerahana aloha. Merci ki Julia. Allô mama? Aizy ianao fa io manao anteriditra aty amintsika io Roberto sady mitondra basy izy a. Zany ve? Tonga avaingany ianao dia mitondra namana fa tsy fantatra izay ataony aty a. Ao fa zao ihany a dia ho tonga any fa aza mamoa azy mihitsy aloha mama. Eny anaka. Ary aleo avy dia hiantso amin'ny papany Roberto a. Julia, manahoana ianao anaka? Salama tsara papa. Ka inona hono ny vaovao any aminao any? Tena manana tokoa papa. Manafika any amin'ny mama hono Roberto amin'izao ora iantsoko anao zao sady mitondra basy. Fa inona hono ny dikan'izany? Lasa nandositra hono rina dia veriny fa miafina any aminay izy ko. Dia aiza moa ianao miantso ahy io e? Mbola tia ampiasana fa mba vonjeo re mama papa. Eny ary fa izao ihany a dia ho avy ihany. Misaotra indrindra tompo. Aza manao fihetsika mahery ianao monsieur Roberto a. Apetra moramora amin'ny tany ny basy eny an-tananao dia mandolia amin'ny tany koa. Malaky e! Julia, apetra ao amin'ny tany ao amin'ny basinao. Tonga dia tifiriko ianao a. eny ary tompoko. Roberto, fa inona ty ataony se ty? Zao hitanao zao ry papa. Zanako re Raolo, aza tifirina reny zanako e. Monsieur le gouverneur, miandry baikinao zao tompoko. Ento ty avy hatrany ty ampitiro amin'ny violon fa mandreraka e. Non, tsy entinany kosa ny zanako a. Iza no gouverneur fa tsy ianao a. Donc iza no manome ny baitso. Eny ary tompoko, io tonga dia ampidira anaty fiara zala. Angakaingany. Fa lasa dala ve ianao e? Zanako anao iny fa tsy zanako olo-kafa akory. Ka na zanako na tsy zanako rehefa manao ny tsy mety dia tsy maintsy faiziny. Ento izy ry zala fa ela. Andray kosy. Fa inona ny dikan'izao Julia? Marina tsy tena afaty amintsy ty zavatra ataonareo ty a. Aleo ary fa ho tantaraiko any mamy. Satria fantatrao zany ny antony nahatongavan'ny Roberto teo iny. Nandositra tany an-trano Roberto rina dia nanavitra azy a. Julia, nanavitra azy ahoana ianao fa tsy mazava amiko zany. Ka niara nandositra ne izy sy Larisy dia nenjehan'ny Roberto. Sendra ny antso an'ny Larisy indrindra nefa no nilaza tamiko izy fa any ampanjosirana izy roa ary nilaza tamiko ny mba hanavotako azy dia tonga nanavitra andro zareo tany a. Zay eny le efa nanafara ny dadanao hoe mba mitandrema sao maty fatany any e. Zao reny ary nataon'ny Roberto. Ka tsy maintsy manavitra andro zareo kosa ary mama. Dia aizy zany izy mianada zao. Nentiko eny amin'ny tranontsika eny Andohalo. Tena efa manao ny tsy fanao mihitsy ianao ty ry Julia. Dia zay tokoa zany nahatongavan'ny Roberto taty teo iny. Eno a, fa vao nahazo ny antso avy amin'ny mama dia ny antso avy hatrany an'ny papa. Mahiratra ihany alondry ity fa raha tsy zany a. Asy zay niseho. Zay aloha mama, aleo andeha hijery an'ny dokotera Ihaja itsabo an'ny Larisa fa sady andalo any amin'ny dokotera Felo koa. Izy mihitsy azy tia miantso ity. Manao ny dokotera? Mbola salama e, fa Karen no tena manahirana ato a. Fa manahirana ahoana? Mitomany be izy ato. Malahelo aneny nohony. Zany ve dia ahoana zany no atao? Ka izay no etsoko ianao io. Asa raha afaka makaty ianao fa tena sahirana mihitsy ane izay sy mama ato e. Eny ary, ao fa zao ihany a dia ho avy any. Fa raha mba mety ho azonao any telefona moa dokotera Ihaja dia mba asaivo makaty fa misy ilako azy. Ho avy eo mihitsy izy rehefa avy eo ka. Zay zany fa ho avy any a dokotera. Misaotra azy. Raha koa zany. Fa misy inona indray e? Tomany be indray ho ny Karen fa malahelo Andrina ary mama. Manindry mandry azy zany ty mahazo andreniny ty. Mety ho zany tokoa ry mama o. Zay io e. Ka andeha ho any ary aloha fa nasain'ny dokotera andalo any e. Satria mbola tsy fantatry zareo zany hoe nandositra rina. Mbola tsy fantany. Zay zaniko. Ka mandeha any ary fa mijaly fotsiny ihany Karen e. Dia mba mitandrema ihany.
Endrery mamo, zay fa lasa vetivety aloha. Eny ary. Aizy Karen mandroso ianao fa io izy tsy mety miresaka io. Mandroso madama. Fa nahoana kiny tsy miresaka amin'ny taty indray Andry? Taty malahelo aneny za. Fa naninona kiny lasa malahelo aneny indray a? Tsy haiko fa malahelo azy fotsiny a. Tia ahita neny a taty a. Tiary aloha ny goûter-ny Karen dia hoano aloha ny goûter dia miresaka sika rehefa avy eo. Ka sy te hihinana zako. Fa nanomboka oviana zany izy ity nanao ohatr'izao. Asa izay nahatonga azy ianao izao fa voanykeo marainana izy mianaka no nivoaka tany dia tomany hoe malahelo aneny hono izy. Dia ahoana izany? Ka io mihitsy no manahira-tsaina anay mianaka etiko. Ny atahorako izao sao dia teraka aretim-po azy. Dia io manjonitra io izy lasa mangina be ato aminay telo mianaka ato. Dokotera, miaino anao ianao ihany ny fanafotin'izao alahelon'ny Karen izao. Tsy mazava amiko ny tianao ambara. Ka manomboka milamina ny fiainany satria lavitry ny ady sy ny fijaliana izay nahazo azy teo aloha izy. Izany anefa dia mampiverina tsikelikely ny fahatsiarovany Andrina. Tsy maintsy misafidy ianao eto. Na anao izay hanavotana Andrina ka hiara-ipetraka nareo telo mianaka, na sady afoinao ry na no ho afoinao ihany koa Karen. Tena sahirana loatra ny saiko Fantatro tsara izany. Ary hitako eny amin'ny endrikao fa lasa tao hitory ny fahalemenao manoloana Andrina ny fanekenao izany teniko izany. Zaho anefa nitsarovy dokotera, na ianao na irina dia samy efa nanao fahadisoana. Eny tsy laviko izay. Saingy mba hoana re ny eritreritrao ny amin'ny fanitsakitsahan-drenana tamin'ny Roberto iny ekeko fa nanana ny fahadisoako ianao anefa no anamarina fa nahatandrina ny tenako ka nateo aza ireny rehetra nataondrina ireny dia nandefitra satria ity zanako ity no nasoloko ny fitiavako. Fa aloha ty Ranomasom rotsaka ity dokotera, ary tsaroa fa mitovy sika. Fa tsy izany akory no hamonoana mandrakizay ny fitiavantsika an'ireny olona tiantsika adala ireny. Julia, resy tena tsampako fa resy ny fitiavan-drina. Te hamalifaty azy mafy dia mafy nefa toa misy fetra tsy azoko anoharana dia ty sipa-keliko ity izany. Io izy ankehitriny fa manitsaka ny hisatry ny fiazaka izany fitiavako te hamalifaty. Ny fitarainany, ny alahelony andreniny dia ilay rainy izay tsy mba mahatsapa izao fijaliana mianako izao. Dokotero, raha ny mpitsabo ny olona marary ireny matahotra ny aretina mahazo ilay olona izay ho tsaboiny dia mety ho sitrana ihany ve ny marary? Aretina izany ry Julia, aiky ny manasitrana an'izany satria ny anarako izany fa ity ny foko ny maratra, ny fitiavako ny marary. Ilay dokotera kely izay tonga mba nantenaiko anasitrana nefa ity no lasa matahotra ny aretina mahazo dia marina ny teninao ry Julia, tsy ho sitrana. Nahoana no miteny an'izany ianao dokotera? Tena manana fo tsy afaka mamela heloka mihitsy ve izany dokotera Fely? Asa, tsy haiko. Namako ianao ry Julia. Ina ary ny tianao ataoko fa mihaino anao Ny mamela Andrina. Tsisy ankoatr'izay. Tianao izy fa everiko fisainana valifaty fotsiny nanaovany Andreny. Fotsiny? Ie, fotsiny satria nanao sakrifisy ny tenany izy noho ny famozam-po. Karen, resinao papa. Ianao ny mpanjakako. Izay tianao anaka dia ho tanterahako. Ka maninona no mitomany papa Satria mitomany koa Karen. Mitomany Karen satria malahelo aneny. Dia mitomany koa papa satria malahelo any Karen. Dia malahelo aneny koa ve izany papa? Satria tsy nitomany Karen raha tsy malahelo aneny. Eny anaka. Mbola tia aneny koa izany papa? Eny anaka. Merci papa. Tiako ineny satria taty tsy tia ny papa. Hitany Karen, tsy hoe tsy tia ny papa taty, fa neny sy papa ary Karen tsy azo soloina. Na izany aza ve dia makaty aminay foana taty? Eny akia, ao fa makaty aminareo foana. Promis Promis ki Karen kelin'ny taty Julia.
miainao a dokotera? Manaiky ny teninao ahoana nefa no afahana manantanteraka an'izany? Zao ry fely a, mamela ianao hiteny mivantana ny anaranao. Tsy manino izany ka. Te hanasanareo mba hiaraikorana miaraka amiko sady mba miala kely an'izao adi-tsaina lavo izao sika. Fanasana? Ie, misy trano namboarin'ny tata sy mamy izay ery Andohalo ery. Natolonho ahy io androany satria feno 30 taona androany a. Ahoana hoe? Zaho anefa tsy mahazo miarahaba ety nareo fa satroko mba eny vao arabainareo a. Afandray izany ry Julia. Sady misy fanomezana tsara be omeko anareo telo mianaka eny ka asana mety izany na tsy. Tena tsy nahita ho lazaina mihitsy aho anaka. Lasa ohatra nanofo izany fiheverako ny tenako nandritra n'ireny fandraisan-dahatra ny fanaovanareo teo ireny. Misaotra anao aho fa vehivavy tena mahery fo ianao ry Julia. Modelin'ny vehivavy ary tena manana fitiavana. Misaotra anao aho fa hery lehibe ho anay telo mianaka izao fanakalozan-kevitra ambony izao. Amiko manokana manaiky izay ambaranao teo aho. Ary vonina mela ny fahadisoandrina satria mety nisy fahadisoana avy aty amiko ihany koa nahatonga azy ho diso lalana toy izao. Fely a, io zazy io jerena anaka. Tsapako ny fitiavana ao Andrina nandritra n'ireny fotoana ny rahantsika mipetraka ireny. Heno ny fitempo ny fonao ary ekeo ny faniriny. Miverena amin'ny fanapahan-kevitra efa niraisinao ianao anaka. Raiso ary tiavy toy ny efa nitiavanao azy taloha Irina. Maman, aiza nefa Irina? Hojerentsika ihany izay fomba hanavotana azy ary vonina ny fanampy aminareo amin'izany a. Fa mety aminareo telo mianaka ve aloha ilay fiangaviako teo e? Ndao ary tsika telo mianaka andeha ho any. Ho antsointsika ihany koa dokotera Iaja sy Tino dia eny no miona amintsika izy mirahalahy. Tsy maninona mihitsy ka. Aleo aniditra ary aho dia andeha isika. Satria fetiko androany a, ary mety ho diso aho amin'ity teniko sy fiangaviako ity. Tsy mazava. Mba te hahita ny dokotera felo manao izay fitafiana tena manendrika azy indrindra androany. Julia? Eny tompoko. Sao dia mba tsy mety izao anaka? Fa inona aloha no mety ho dikany? Sa tsy mba tiany fely ary ve no mba manao izay riko amin'izao fetiko androany izao e? Inona ireny dikan'izao e? Eny ary na dia tsy fantatro aza izay mety ho antony aloha dia leo fa ho tanterahako ny fanirinao. Dia toy izany koa ndrikarainina kely ny taty a. Efiretony entiko reto ny akanjo anaovandry amin'izao fetiny taty izao. Merci taty a. Mandehana ary miomana ainganareo mianaka fa tara eo angesika e. Za tonga dia hiandry anareo ao anaty fiara. Eny re, tsy ela zahay. Dia tia ny tranoko ry izy telo mianaka. Tena tsy mazava amiko aloha izao zavatra ataon'ny Julia izao. Tsara kosa izany Julia. Aiza moa dia hoe tsara fa tiany natolotra izy mivady ho ahy. Dia tsy ho any amin'ny indray ve izany tsika taty? Ho any sika ka. Ka trano hafa gety hitako ity fa tsy ilay trano nipetrahanayko. Andao ary moa mandrosoa nareo. Io efa tonga io koa ka izy ireo lahy tsy aleo andrasana. Tsy maninona ka. Ary mitondra fitaovana fitsaboana ne dokotera Iaja izany. Ie, nafarako izy mba hitondra fitaovana fanaovana pansement fa misy cousinko maratra izay ao. Efa saika tary zahay a. Zaho azy izay vao tongako. Manana daholo. Salama tsara dokotera. Andao ary androso amin'izay sika fa mandeha ihany ny fotoana e. Mandrosoa ary. Ne. Zanako. Karainina kely mama. Nenyo, malahelo aneny karaina. Eny anaka. Naneny koa aza ny mba malahelo anao e. Dia tsy misarako tsony izany sika. Eny anaka.
dia papa koa miara mipetraka amintsika amin'izay neny a. Okizay aloha ka renina keliny taty iresaka aloha sika fa efa io nendry. Tena tsy mandanga mihitsy io taty io neny a. Julia, fa hono zao? Na zaza mba gaga le aza, fa inona no dikan'izao Tena tsena poziko indray ty zavatra ataonao tery Julia. Ary tsy le hoe Larisa aveo matoram-pandriny io. Inona no tianao atao amin'izao madame Julia? Nahoana no mifamitaka tsika? Eno anaka, naninona raha avy dia nitsorina? Maza ho toerana daholo aloha ao avieto ianao mipetraka dokotera Fely misaotra. Dia maza ory toerana daholo tsika rehetra. Ao ry vavaka aloha sika. Ry Andriamanitra ray zanaka sy fanay masonao, misaotra sy miderany anaranao izahay. Mankasitraka fiainanao izahay satria mbola nomenao tombonandro ka nahafanay rehetra ny eo natao anatin'ity tokantrano ity. Miantso anao izahay ry fanay masonao, hatreo izao fotoananay androany izao, fotoana izay ahafanay ilamina, ahafanay mifampiresaka ao anatin'ny fitoniana. Apetraka feno eo ampelantananao izao fotoana izao mba ho voninahitra ny anaranao. Amen. Amen. Eny ary tena tsy hialatsiny izany mihitsy aloha eto androany. Na dia mety ho gaga tokoa azy nareo tamin'ny nataoko, indrindra ianao ry Fely. Eny mety ho fahadisoko tokoa izao nefa nataoko satria tiako loatra ianao. Madame Julia, ahoana tsara hoe? Taty nefa niteneniko hoe andao hiara-mipetraka miaraka aminay sy papa dia taty tsy nety. Miandry aloha ndry fa rehefa avy eo sika miresaka. Eny ary. Inona reny izay ho eto Andriamanitra? Ohatra ntsendriko tsara anke zany teneny Julia zany ry tianao sa ve nisofiko ny tsy maheno tsara? Na ny ako aza ny dokotera ohatra mitady hotody zany. Nareo roalavy aloha miaino Eny tompoko miainanao zay. Nambarako teo fa mety tsy ho ampoizinareo mihitsy izao zavatra ho ataoko androany izao. Voalohany aloha dia tiako ny mampafantatra anareo fa androany nitsingerin-taona nahaterahako. Zany ve? Oka aloha tsisy ho taitaitra fa rehefa vitako izay ho teneniko dia izay isika vao miresaka mikasika an'izany Noho izany indrindra no anton'izao zavatra atrehantsika izao. Rina? Eny aky. Ahoana ny fahitandrian'izao fitafin'ny dokotera Fely izao? Tena tsy azoko ilay fanontaniana. Aleo ary dia izany anazava azy. Iny ala teto aminareo sy Larisa iny dia nivantana tany amin'ny zareo. Satria niantso tamin'ny telefona izy. Nilaza tamiko izy fa mitomany foana karaina ary nitaraina fa nalahelo Andry hony. Rehefa tonga tany tokoa dia voamariko izany ary niezaka nanamitamby azy mba hitoniny izany alahelony izany. Zany ve? Rina, miaino tena tsoriko amindry fa hatramin'izay ka hatramin'izao sika mioneto izao dia niraisiko toy ny zaza nateraka ny kipoko io zaza io. Misaotra betsaka kia. Raha ny tena marina nefa dia zanadrafiko io. Tokony ho nataoko azy izay nanamafisan'izany fijaliana izany, toy izay nataony reniny Roberto taminy sy nataondry taminy. Eny fa na dia zaza nateraka io kibondry io azy izy. Sambatra tokoa ny kibo momba sy tsy miteraka raha nahita ny fijaliana izay niahatra tamin'io karaina io. Niezaka nameno sy tena nisolo ny fondreny na nylohan'izany rehetra izany. Niezaka niafina sy nanao izay fomba rehetra nahafahako nitsidika n'io karaina io tamin'ireny ady sarotra natrehany. Izany nanome vola isan-karivan'ny Larisa mba ho takalo ny fahafahako nijery sy nitsidika azy. Efa nataoko izany naka ny feon'ny karaina izany ka nentiko mba ho enony Fely tany am-ponja. Ary mba ho takalon'izany dia nalaiko video tamin'ity telefoniko ity indray izy mba ho entiko ankaherin'ny zanany izay mitaraina te ahita indray ny tany aminareo. Tsy nisy nahafantatra an'izany nareo. Eny fa na dia indry reniny izao aza. Nataoko aky izany Rina. Nataoko izany satria ny eloky ny reniny io tsy ho eloky ny zanany. Misaotra betsaka kia. Fa nandritra izay rehetra izay no nitsiry tao anatin'io zaza io ny fitiavany isolo ny fitiavany Andry. Raha nanararoatra an'izany sy ny fiaverako izay nataondry tamiko ka nangalandry indray ny malalako
dia tena tsoroko eto fa tsy nanao izao ary tena ny foanako izao satria tsapako nandritry ny fotoana rehetra izay nikarakarana ian'io vadindry io fa mila olona tena afaka n'olotra fitiavana ho azy izy, mila olona afaka namitamby azy, eny mila olona tiany resahana sy izarany ny alahelony. Teto ary vonina ny anao izay rehetra izay mba hahatonga azy tsy ho reraky ny ankiviana tany am-ponjantany. Tsy mpanararoatra nefa ary tsy toetrako raha teo izany. Ka indreto izahay efatra mianadahy, io Tino, io Docteur Iady, any Mademoiselle Nasolo izay mpisolo vava, izay tena isaorana manokana eto satria niezaka nikaroka ny marina rehetra mba ahafahana mamoaka ny dokotera fely tany am-ponja. Ankehitriny no niezaka izay nataonay dia io asehonay Andry dokotera fely. Na dia noezandry io tena sy saika alevina impito mandivitr'olona tany am-ponjantany azy izy dia tsy nety ny sainay satria izy no tsy nanao fahadsoana teto amin'ity tany ity. Eny fa na indrinaka sy nangalatra ny vadiko io aza ve dia tsy mahatsapa an'izany. Dia nahoana no mpitehana vao eritrerony fotsiny ny olona. Azoko nataony na ny falifaty anareo sy Roberto amin'ny fiarahako tamin'ny dokotera fely ary tsy nisy nahasakana an'izany raha tena nanao an'izany aho. Na ny zanaka naterany azy io efa niangavin'ny papany hoe soloian'ny taty Juliana eny, fa tsy hanao an'izany ary tena tsy hanao an'izany. Lavabe angamba izay nefa tsy maintsy nolazaiko satria niaritra loatra ary tena nijaly nandritra an'ireny fotoana lavabe natrehako ireny. Ka izao androany izao ary atao anatin'ity fankalazako ny tsingeritaona naterahako ity no namoahako azy mba ho fanasitranana ny ratrapoko. Ka tratrako ny tanjoko ankehitriny dia ny amerina amindry olo tiandry io ary ny tsy hiverenanareo sy ny olo tiako hivady intsony mandrakizay. Rina, miaino Andry mba nety ho zakandry ve raha sanatriafo ka izao no nanao izay rehetra nataondry tamiko e? Tena tsy zakako akia. Tsy famaliana fataky ny fitiavana. Io averiko amindry, tsy misy pentina ny vadindry. Na dia nososendry sy nataondry tamin'izay nitiavandry azy Roberto vadiko. Toy ny tavoahangy ny tapiero Roberto ankehitriny. Rehefa landry ny rano dia tsy maintsy miverina ty amiko ny tavoahangy satria consigne. Mialatsiny ary nateny an'izany satria marary loatra ny foko. Vadiko iny ary masina loatra tamiko ny fifanekena nataonay teo anatrehan'Andriamanitra. Ka na dia vao isosinareo azy izany fifanekena izany dia tiako foana izy. Izay ny teniko fa lava dia lava izay. Ka mitsangana ianao dokotera fely. Tianao loatra ary izany nanaovako an'ireny rehetra ireny ho fanavotako anao sy ny fitiavanao. Mety ho kakinareo hoe fitiavana toy inona tokoa izany. Efa niraisiko toy ny anadahako ianao dokotera. Na tsy nambarako anao ary izany. Ka io Rina, io no olo tianao. Efa niresaka isika ary everiko fa mbola tsy miova ary tsy hiova mandrakizay ny fitiavanao azy. Mafy ty Julia ty dokotera. Tena manaiky azy mafy izy. Julia, tsy manana teny firy lazaina aminao eto masony reto namatsika reto, indrindra eto masony maman sy Karen, afa-tsy ny teny tsotra dia hoe misaotra. Mafy ianao ry Julia, ary manaiky ny herim-pona nananao na dia tsy nifankalala sy tsy nifankafantatra azy sika, dia natambatry ny adalany reto olo tiantsika reto ka lasa mpinamana ankehitriny. Tena tsoroko aminao ry Julia. Nisy fotoana tena nankivy ary nitadiavako izay olona afaka mba hiantsapazako. Tsy nahita salovan-tavan'olona ankoatra ny salovan-tavanao anefa tamin'izany, ary efa saika solafaka hanambaran'izany taminao Izany ve dokotera? Tena marina izany ry Julia. Mahay zavatra nefa Andriamanitra. Hay ny aro sy ny ambina antsika mba tsy tafiditra tao anatin'izany satria lasa mpamaly faty tokoa isika raha nanatateraka an'izany. Sahiko ny miteny amin'izao ora feno tsy ambaratelo ny fiainako izao ry Julia fa nandresy ianao.
ary tena nivoaka ho mpandresy ianao. Misaotra dokotera. Amaly fitianao ny ilay Andriamanitra be fitiavana ka anonotra zato eny. Arivo tsy hanapahataperana izay vitanao tamiko. Rina. Miaino anao mitodika aminao efa naiky ny fahadisoana vitako taminao izay tsy iverenako tsony. Hitoeran'ny fahalemena ve ny lehilahy ka lasa manao tao fahatany rehefa misy zavatra tsy voasakana ao amin'ny fiainana? Anisan'izany dokotera Fely izay nahavitananao herisetra taminao tamin'ny fotoan'androny. Anisan'izany Roberto izay mbola azoko lazaina aza fa nanao herisetra lavitra taminao mihoatra izay vitako taminao. Tsy fifandatsana angamba no aton'izao fa io ianao mamelanao aho raha avako. Tiako loatra nareo mianaka, vonina anarina izay rehetra tsy nentina taoko taminareo aho. Eny fa na dia mahafisarotra ho anay lehilahy tokoa aza ny mieritreritra hoe iny vadiko iny dia noravaravan'ny mpanontany arak'izay nitiavany azy. Tsia horeseko izany Rina, resoko izany satria tiako loatra ianao. Fely okizay kiseria tsy anao ny diso fa za tsy ny hevitra izay afarako fa niezaka nandositra amin'ny fahamarinana satria no heveriko fa izay efa nokasaiko sy ny riko no tanterahako dia nitsiaraka fa tsy amin'izay olona no eritreretika fa hanokatra izany fahadiovako izany voalohany. Diso anefa satria fitiavan-tenako izany. Ankehitriny Fely, ianao ilay nisantatra amin'ny fahadiovako ity no indro ato anoloako. Ianao ny voaloham-pitiavako. Ianao no nisantatra ny maha Birijiny ana dia tamin'ny fomba tsy nety azy izany. Ary niteraka sy nampatrapatraka ny ranomasoko nandritry n'izay tantaram-piainako izay. Fely miaino anao raha avako. Niosina tao anatin'ny filibana ary nilomany tao anatin'ny fahotana. Tsy mendrika anao intsony raha avako. Rehefa mifanaiky isika fa samy diso ary mifanaiky ihany koa fa samy mbola ty dia voafafy izany Rina. Misaotra raha avako. Julia. Ahoana ke? Miteranao ary mivavaka ho anao. Mba ho tiavin'Andriamanitra mihoatra izay fitiavana ianao anie ianao. Tena misaotra kia. Mamela Andry ando alika eto an-tongotry. Tsy Rina. Non, tsy mety izany. Mitsangana dia mandehana ary mizora amin'ny fahamarinana sy amin'ny lala-mahitsy manomboka izao. Fa loatra izany rakizy. Tsy hitako intsony ireo izay teny ambarako manoloana izao fitiavana lehibe vitanao izao Julia. Sambatra ireo ray aman-dreninao manana anao. Andriamanitra ny anaka androtsaka ny andony lanitra ary ampiakatra ny tsirony tany ho aminao. Homeny taranaka feno fahendrena toy izay nanananao anie ianao. Hisokatra ho anao anie ny lanitra anaka. Hirotsaka aminao anie ny fitahiny tsy voatanisa. Ka ho tahiny ianao raha miditra ary ho tahiny ianao raha mivoaka. Ho tahiny avokoa izay rehetra nananao anaka. Ho tahiny koa izay rehetra ateraky ny kipinao ary ho tahiny ny akonanao. Misaotra anao aho anaka. Misaotra betsaka mama Fely. Misaotra anao mama. Manome toky anao fa tsy ampiovy izay efa nisy teo amintsika izao zava-misy izao. Eny anaka. Andraso aloha fa dady ty miantso ty. Manakory dada? Fa aiza ianao izao anaka? Ety Andohalo. Ka mandehana ary aloha aty an-trano e? Fa tonga nga dada? Anivesiranao any androany Julia e. Dia nahoana no tsy araka-lazana izany aminao dada? Andrery dada. Fa loatra mandreza ny teninao izany. Ka miandry anao ary izay sy mamy. Fa misy fanomezana tsara be atolotra ianao amin'izao fetinao androany izao. Allô? Mbola ao ve ny zanako e? Ie, miaino any dada. Ka tsy tokony handrotsaka ranomaso amin'ny andro fety Endry dada. Ao fa ho avy sady misy an'ireto namako reto koa entiko any. Tsy maninona izany e. Fa izay afaly anao izao no tanjona mivady. Merci dada.
ary aza ela fa miandry anao zay a. Ino Julia fa tonga? Ay, Ary fiarako titelo miaraka amin'izany a. ka mandeana ary aloha ampanso aingana e. Zahay andreto ambaravarana efitreto. Eny ary fa mamo tratrako ny tanjoko. Andray ry Julia, eto arabaiko mihitsy ianao anaka, sady tratry ny fetinao androany. Eny ry mama malalako. Dia miaraba nareo ihany koa rakizy a. Miaraba tompoko. Ary aiza dada? Miandry ianao anefitra fandraisam-bahiny ao izy. Mandrosoa ary aza misalasala fa efa tsy hoandriko tsony ahita ny dada izany ry mama. Ohatra ny hoe dada ny tonga fety io. Sambatra loatra ny aho manana ny dadako ny mamy. Araba ny zanak dada. Dadako. Fa inona indray ty mampitomany anao ty e. Faly loatra ary dada. Misaotra amin'izao fahatongavany tady izao. Tena tsy nampoiziko fa surprise be tamiko. Vampitokanay ane ianao Julia e. Sarotra ny amelanao irery amin'ny andronao androany. Misaotra ary dada. De miaraba nareo rehetra ihany koa aho a. Toraka izany koa tompoko. Ary tsy dokotera Felisirina ve ty? Eny ry dada. Izao le tanjona nolazaiko taminareo sy mama. Ny andiany voalohany izany ny vita fa mbola misy andiany faharoa tsy maintsy hotratrariko. Fantatra izany anaka. Andao ary aloha mandrosoa e. De efa fao io ranomasinao io fa fetinao androany. Ranomasom-pifaliana io ry dada. Eto tantanako ianao anaka. Fa inona nefa ny tiany dada sy mama ho atao e? Fitiavana lehibe no atolotra eo anao androany. Andao midire. Roberto, fa inona ny dikan'izao ry mama? Zao aloha e. Tianao aloha sa tsy tianao ary mety aminao sa tsy mety aminao no mahita ary teny mianaka ty amintsika amin'izao tsingerin-taona na tiarano androany zao. Dado, tiako loatra ary tena fifaliana ho ahy azy. Ka janony ary aloha ty ranomasy ty. Julia, tsy maty atom-poko mandrakizay ny datinandro androany akia. Saingy tsy haiko nao mety amiko izany na tsy ve? Eny rahavako. Ny fifalinao androany fifaliako. Ny firavoravonao androany firavoravoko ary ny fetinao androany fetiko ihany koa. Mifona aminao akisiriko a. Nanao izay nampijaly anao ary nampiosina tamin'ny tanin'ny fitiavanao. Tsy mendrika izany fitiavanao izany tsony ankehitriny satria efa namotika izany tamin'ny olona izay fantatro sahady fa lasa namanao io. Tonga eto izahay telo mianaka hitondro izany fifonan'izany aminao. Mety ho gaga ianao hoe nahoana no tsy papa no mitondra ny fitenenana. Izany tokoa no nambarany tamiko. Tsy nekeko anefa izany satria tsy izy ny nanao fahadisoana taminao sy nampijaly anao fa zahako. Noho izany rary ny raha izany no mifona sy mivalo ary mibaboka aminao. Roberto, na ianao na i papa sy maman dia tsy misy mahazo miteny tsony ka ilaza izay efa lasa rehetra. Hoy ny teny soratra masina hoe efa lasana ny zavatra taloha ary indro avaosiko ny zavatra rehetra. Haiko sy fantatro daholo ny nataonao. Efa niresaka lavabe izahay matoa tonga aty, indrindra fairina. Ny amin'tianako azy dia ny hoe tsy mpamaly faty aho fa mpandrindra fitiavana. Ka na mbola tsy nangataka famelana tamiko azy ianao dia efa namely izay fahadisoanao rehetra rahavako ary vonina ny hoe ho atratranao indray. Ary amin'izao tsingerin-taona naterahako izao no ilazako aminareo fa tratrako ny tanjoko
dia niverenana efatr'ireo amin'ny samy olontiany indray, ary tena isaorako an'Andriamanitra manokana fa tena fahagagana ho azy ao satria tsy nisy nanampohan'izao. Misaotra kizy Julia, lesinao ahy amin'ny androko sisy ireny rehetra ireny. Te hitodika manokana aminao aho Roberto. Mihaino anao a? Sarotra ny tenenako eto hoe hifampitondra teo mpianadansika, satria izay efa nataontsika dia tsy voakosiko intsony, fa ny teniko dia ny hoe ompinamana isika ary fanampy amin'izay samy ampaharitra amin'ny fifankatiavantsika tsirairay avy. Misaotra anao Rina. Toy izany koa atomboko, vonanao izay tratry ny heriko mba hirindra ny fankatiavantsika. Eny efa be izay resaka izay fa io ianareo ray aman-dreny Julia. Eny tompoko, ianareo ny tena isaorako sy akasitrahako. Manana zanaka endry ianareo, zanaka be herim-po sy herin-tsaina. Raha tsy izy tompoko, tsy avitra ny zanako ary tsy niravina izao rehetra izao. Ko amin'izao fetinao izao anaka. Eny tompoko, no ilazako amin'ireto ray aman-dreninao reto fa nisy trano izay ihany nampamboariko. Atolotro anao mba ho fankasitrahako izay vitanao tamin'io zanako io. Mama, tsy mahazo manday ianao raha zandry a. Efa niteny taminay sy mama ianao fa hifampitondra toy ny mpianadahy sika. Ka inona ary ho ianao ny profety etỳ avelany fa mpianadahy tokoa tsika mianadahy raha tsy misy an'izany. Ka indro ary atolotro anao raha zandry ity taratasy ity, izay milaza ny fanoloranay sy mama izany aminao. Manomboka eto dia anao io ary azo ampiasainao amin'izay ilainao azy. Mama, eny anaka, inona loatra no dia antony? Tsy dia nisy zava-dehibe ane. Tsy manana lalana angataka fanazavana mihoatra izay voalazan'ny mama teo izay ianao raha zandry a. Ao raisy ny tanako. Tsy ifamihana sika. Ho fanambarako fa fitiavana madio toy ny mpianadahy nisy teo amintsika hatramin'izay. Misaotra Razoky. Tena sambatra loatra zandry raha olona. Tena marina. Rary ny raha ho sambatra ianao ary eto koa nanambaranay mivady fa miandrika eo ampandresy ianao anaka. Miarabanao izay ary dia voninandray ianao toy ny zanakay. Ko amin'izao tsingeritaon'izao ihany koa anaka no anoloranay mivady ny filafitiavana izay efa natokanay ho anareo sy Roberto. Marina izany. Koa manomboka amin'izao andro izao dia miala eny amin'ny trano nofananareo nareo mivady fa mandray io trano vaovao izay efa nomaninay ho anareo io. Merci maman sy papa. Tsy horoako nareo. Tsy ary ratsy izy. Fa loatra izany raha olona. Nravina ihany ny disadisana ampijaly atsika. Koa dia mirary soa anareo rehetra ary miaraba manokana anao ihany koa anaka amin'izao fetinao androany izao. Misaotra tompoko. Rinao. Endry mama. Zanako ianao ary tsy foiko. Nananatra anao ny fiainana anaka ka mahisa mamindra anaka manomboka izao. Misaotra ry mama. Dia efa nahiabo izay fa dia miverina amin'ny taniny daholo izany ny josy manomboka androany. Le tianao ty dia tsy ho endry mihitsy marina izany. Fa nivadiko amin'izao fetin'io androany izao ary Julia dia ny tsy iveranao kisotontsony. Mankina amin'izay letsy a. Tena enjana kosa aloha tamin'ny ray andro iny a. Tena tsy maintsy nisotro dokotera hiatsa fa manomboka izao kosa dia jus papay angamba no sotsony. Eny ary eny tompoko, fifaliana toa izao ihany moa no mba hisy eo amintsika. Fa izao ry Julien Endry dada. no ianao anaka no anton'izao rehetrarehetra izao ka mahaiza amin'izay mandray fifaliana ho anao ao am-ponao ao. Tapitra ny aizina izay saika nanarina anao ary nitsahatra ihany koa ny safotifoty izay saika nandrendrika anao anaka. Mendrika ianao, mpandresy ambonin'ny mpandresy ianao. Toa izany koa ianao Rina. Eny tompoko. Araka ny voalaza andreninao teo dia anatra ny fiainana. Misaotra anao dadany Julia. Atsahary manomboka androany ny ranomasinao satria efa io akaikinao io ny voaloham-pitiavanao ka nahatonga nyreny ranomasinao ny patrapatraky ireny. Mahaiza miarina ary mahaiza mamindra.
vo zao no manomboka ny fiainanao mivavaka ho anareo teny mianaka izahay indrindra ho an'ny karenina kely izay voalohambokatrareo mivady. Misaotra tompoko. Mahazo miteny ve karenino? Mahazo miteny kia. Mifarana androany zany zany Ranomasom Birijiny zany neny a. Eny re anako. De miara mipetraka papa sy neny ary Karen. Eny aky Karen. De tonga tsy masika intsony zany io Roberto io sy olona masika be io neny a. Ifonako aminao aky izay nataoko taminao Karen. De lasa namany neny ndray zany ianao. De tonga any aminay foana koa ne taty e. Eny kia, ao fa tonga ny foana sy tonton Roberto mamangy anareo a. Promis a. Promis ki Karen kely ny taty a. Ao ndry ataoko bisou. De tsy napoiziko hoe anniversaire ny taty androany. Fa raha tsy zany de nitondra cadeau tsara be taty. Fa izao aloha etsy aloha fa ataoko bisou mamy be taty e. Ao ary e. Eny ary fa de misaotra antsika rehetra tamin'izay firarian-tsoa teo zay e. Ka mba ho fifalitsika rehetra miaraka amin'ny Juliary de misy sakafo efa mba nomaninay telo mianaka ato rahantsika. Raha tsy manana ombaratsony ianao anaka. Betsaka izay ry mama. Fa teny amin'ny Roberto fotsiny aho hoe izay tany ombanao androany de ombako. Izay trano itsofoanao itsofoako. Izay iondakon-dananao iondanako ary izay masaka ny tranonao no hoaniko. Dikan'izany Roberto de vadiko ianao ary vady tsy foiko. Zasy ianao taloha de avaosiko eto an'io fa isika roa ankehitriny. Misaotra ki vady malalako a. Eto imason'reto ray aman-drenitsika sy namantsika hatrizay no anaovako izao voatiko izao fa hovadinao a ary hovadinao mandrakizay ary tsy raisanao amin'ny olo-kafa intsony fa anao irery ihany. Vonina ny metaranaka tonga lafatra ho antsika. Misaotra ki vadiko a. Misaotra anareo roa tamin'izay fanavaozana ny toky efa nataonareo zany. Ka andeha ary sakafo amin'izay sika e. Misaotra e. Saraka dinareo anay e. Ny fizarana fahadimy ambin'ny folo sady farany amin'ilay tantara mitondra lohateny hoe Ranomasom Birijiny nosorohatany Simon Nomenjanahary. Teo amin'ny lafin'ny teknika Fister Andry Mihaja. Mpandrindra sy nanatotosa Simon Nomenjanahary.